Eny ary miaraba antsika rehetra indray amin'izao maraina ny zoma fahafolo ny volana jona 2024 izao. Mitondra ny teny fialantsiny ho antsika mpanaraka ny fandana aloha amin'ny fahatarana minitra maromaro noho ny fandaminana teknika sy fanatsarana ny endriky ny fandana izay horaisintsika isa-tokantrano. Dia miaraba an'ireo teknisianina mpiara-miasa eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ary ireo teknisianina sy mpiara-miasa any amin'ny faritra rehetra any izay mandefa mivantana na mandefa ao aorian'ny rakitsary sy ny rakipeo ity fandarantsika ity any amin'ireo distrika maro manerana Madagasikara. Dia mitondra ny teny fiarabana sy ny kokoa antsika any ampitan-dranomasina sy any amin'ny faritra rehetra mazava ho azy izay manaraka manjoy ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity. Raha ny vaovao izay misongadina atao anatin'ny 420 ora dia maro de maro fa tena hoe ny misongadina dia azo lazainy hoe mifanaretsaka ny fitokonana etsero ho an'ny eto Madagasikara, ny fitokonana filaharana amin'ny tsy fahazoana karama. Ny aina izany ohatra ny station de pesage izay eny Ambohimalaza sy eny amin'ireo faritra samihafa izay tsy mbola narai-karama. Miaina izany ohatra ny office du bac izay tsy mbola narai-karama ihany koa izay mikarakara ny fanadinam-panjakana sy ny manodidina ny tontolon'ny baccalauréat. Ary miaina izany koa ohatra ireo teny anivon'ny sehatra izay mbola mitaky ny anjara volany amin'izao fotoana izao, raha tsy resaka fa tsy ireo mpanao lalana sy ireo lafy pitakina samihafa mahakasika an'izay tsy fandoavan'ny fanjakana ny anjara vola izay. Ary fantatsika ihany koa ny zava-misy dia ny fitokonana izay miseho lany ho an'ny tanàn'Antananarivo, ny tsena ery Isotry, ny tsena eny Andravoahangy sy ireo toerana marobe izay manda ny fitantanan'ireo tsy miankina ny fitantanana izany tsena sy ny manodidina izany rehetrarehetra izany. Izay ny zava-misy tao anatin'ny 420 ora. Akoatra ny zava-misy efa nentina alaindremiseza mivantana tamintsika teto ny fametrahan'ny vondron'ny mpanohatra. Rehefa miresaka vondron'ny mpanohatra isika dia tsy ny RMDM irery ihany na ny vondrona panorama fa misy antoko politika maro izay manohatra amin'izao fotoana izao ary nametraka taratasy ny amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny atrikasa fikaonandoha izay nitanterahany Senia teny amin'ny Novotel Ivandry izany mahakasika indrindra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ny refonte ny lisam-pifidianana izany. Ny zavatra nitrangy izay ary nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Iverenantsika rehefa tonga ny fotoana mahakasika izany. Fa na izany na tsy izany dia mbola adefitra teo amin'ny von'ny Aino Manjery ny mahakasika indrindra ny fahatapahan-jiro teny amin'ny CCI Vato, samy mitondra ny fiarovan-tenany na ny eny anivon'ny CCI Vato na ny ministera tompon'andraikitra izay niantsony filohan'ny repoblika aiza ministra amin'izao trangany zavatra izao. Ary dia nisy moa ny fivoriana ary dia mivoaka eny amin'ny tambazotra sosialy eny ny amin'ny hoe inona no zava-misy teny amin'ny CCI Vato ary inona no antony nahatonga ireny. Fa na izany na tsy izany dia saika isan'andro nefa miaina ao anatin'izay fahatapahan-jiro lava izay na délestage izany ny eto Madagasikara. Ary raha ohatra ka hiresaka ny hanimailaka tsika ohatra dia ny hanimailaka dia nandefa fampahafantarana zava-misy ny vahoakany fa dia amin'ny 8 ralina no mandeha ny jiro amin'ny 4 na amin'ny 5 maraina any dia tapaka izany. Izany hoe tontolo andro zany dia tsy misy ny jiro mandeha raha ny fampitahm-baovao avy amin'ny namana avy any Maintirano miresaka izany zava-misy izany. Betsaka ny zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny eto Madagasikara ary manahirana ny zava-misy. Ny teo anivon'ny Banky Fobe Madagasikara moa dia mbola nanamafy ny amin'ny hoe tsy maintsy avoaka hiala Madagasikara ireo volamena ho diovina ho tonga volamena fiandry ara-bola na volamena izay azo sokajiana ara-bola hors monétaire izany, ka ny orinasa lehibe any Suisse no manana traikefa sy ekeny sy atreresam-pirenena hamadika izany ho 7.7 isan-jato ao anatin'izany hors monétaire izany. Izany rehetrarehetra zany dia nampametra-panontaniana ny amin'ny hoe ny vidy volamenam-bola tsy ao anatin'ny sokajiana ho fitehirizam-bola ve zany ny banque centrale tao anatin'ireny appel d'offre izay nataon'izy ireo zany. Nisy moa
ny fampetona zany fividianana izany avy anivon'ny mpamatsy vola mba andraiketana azy tsara zany ho volamena mivadika vola fa tsy volamena ara-barotra raha ny fanazavana ara-teknika. De mbola andrasantsika ny toan'izany rehetrarehetra zany fa rehefa miresaka volamena itsika de hotsika hoe engany ka tsy volamena avoaka ho diovina de tsy miverina fa volamena avoaka ho diovina de miverina somatsara eto an-tanindrazana zany ary anisany ho fiandry reo vola miaraka am'ireo vola vahiny eo anivon'ny banque centrale na réserve na devise izany rehetrarehetra izany. Ataotsika ao anatin'ny farangisoson'ny adevitra zany fa rehefa aveo mbola resaka an'izay tsika satria misy olona zay miado am'ty Madagasikara ity ary nametraka ny fiainany manokana ary fatany rehetra tsapany rehetra fa niady ary manao ny ezaka rehetra zay vahintsika am'izao maraina izao. Izy moa vahintsika zay akoatran'izay ho avy eo solombamoaka ny Madagasikara Randrena Sostanslasy satria rehefa zomahitra an'izao na député Rastany na député Todsoa fa député Rastany niaraka amintsika rehefa aveo ka ny vahintsika dia ny lolo Madagasikara teo aloha Andriamatoa Joseph Felan na Momy araka ny afantarany ny vahoaka ny Nosy El Village. Ny hanaovako fahampahafantarana antsika angambany dia efa mpanolo-tsaina ny tanàna tao anatin'izany tanàna ny Nosy El Village izany ny sénateur Joseph Felan ary taorianan'izany izy dia voafidy olo Madagasikara tany amin'ny faritra Antsiranana tany ary efa anisan'ny tazona andraikitra lehibe roalefitra teo anivon'izany antenimera ndoolona izany. Teo aoriana izy dia anisan'ireo mpikambana teo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita na CST raha ny andraikitra zany no tazomina fa teo amin'ny fomba fanaovana politika akoatra mpicatroka anazy teo anivon'ny Tiako Madagasikara zay mpanorona izany Tiako Madagasikara tena mpiandohana mihitsy satria ny taona 2024 zay fantatsika nisy ny krizy dia anisan'ireo nitaritolona lehibe nametraka sy niary ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'izany faritany Antsiranana izany ny sénateur Joseph Felan ary anisan'ireo naratra mihitsy aza tao anatin'ny ady zay natrehana tamin'izany fotoanandrany ary mbola eo ny takaitra eo amloha zay nisy ny fifanandrinana tamin'izany fotoanandro izany ary ny tatana ny antoko Tiako Madagasikara tany amin'ny faritanina Antsiranana fa betsaka moa reo lalana ny lalovana fa ny ataotsika hoe aperçu aingakaingana dia anisany namorona ny RMTF izy anisany namorona ny TFI ko na ntolona faneren'ny fotony ary anisany ny mpicatroka mpanangana ny fiamma ihany koa am'izao fotoana izao ary fatatsika dia anisan'ireo anatin'ireo team mazokiny na team matranainy zay efa nisy ny fiaonana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ao anatin'ny vondrom-panohatra raha teo ny sénateur Joseph Felan. Ataoko fanazavana tsotsotra etran'izay fa eny an-dalana iny mandray izy raha ohatra ka misy tsy ampy ny fanazavako na misy latsaka. Andriamatololo Madagasikara miarahaba tompoko. Ya, miarahaba Monsieur Faniry misaotra amin'ny fanasana ary miarahaba atsika jiaby zay magnaraka ny fandahara, miarahaba atsika agny Nosy koa zay magnaraka le fandaharagna aty, miarahaba ny mpiasany ity télévision ity, ny tena moa nahazo le fanasana de tonga fa izy araka ny tenenina ny fitiava-tanindrazana no zava-dehibe amiko zay ny zava-misy. Ya. Sénateur Joseph Felan, nandritra ny fotoana maromaro nanaovanay fandaharana teto dia tsy mitsahatra mahazo ny vaovao samihafa avy any Nosy El Village zay teo loloha teo. Vaovao samihafa avy ray am'izany de ny fijoronao sy raha mantony nidony sy ireo mpitarintolona sy vahoaka maro tany Nosy El Village miady ny tany izay hitoetra mandrakariva ho an'ny vahoaka any Nosy El Village. Niady ihany koa anao tsaroko tsara, niady nataonao hamerenana ny sirama tany Nosy El Village ary rehefa misy tolona de mijoro foana sénateur Joseph Felan ary mipetraka anatin'izay hoe fitiava-tanindrazana zay mbola ho resako aminao rehefa aveo satria nanao concept na Madagasikara le changement ianao zay hoe ity no ahafahana mamoaka ny Madagasikara am'izao anatin'ny fahantrana sy ny olana ara-toe-karena lehibe zao fa rehefa aveo zay vao anontaniky fa ny fijoronao ny zava-misy ny vaovao tany Nosy aiza ho aiza reny hatramin'izao sénateur Joseph Felan. Ya, ny resaka tany ao Nosy dia mipetraka ny resaka hoe misy le lalàna zay nivoaka
tamin'ny 2015 de hoe 2015 023 na 013 dia averina amin'ny malagasy ny tany zay niazony vazaha taloha de zahay miaro ny malagasy zany zahay ao Anosy-Be. Voalazanao teo moa Ramatonini Donia dia agnisany olona miaro ny malagasy amreo tany zay nomena ny vahiny mba niravaina moa zany niravaina tamintsika gasy ireo tany reo fa mila verina amin'ny malagasy ka tsika miteny zao dia ny Donia any Anosy-Be isaorana izy amin'ny décision zay niraisiny hoe tsy miemotra mihitsy amin'ity resaka fananan-tany ity ho an'ny malagasy satria ny gasy ny tompon'ity Madagasikara ity fa tsy ny vazaha, tsy ny karana, tsy ny sinoa fa ny gasy ka ny Donia dia miaro an'izay fotom-pisainana zay no isaorako azy dia isaorana ny vahoakan'ny Anosy-Be manontolo fa Anosy-Be dia any malagasy. Nisy ny mini référendum natao tao Anosy-Be tamin'ny 30 mars 1959 zany hoe alohan'le déclaration ny indépendance hoe hiaraka amin'ny la France sa hiaraka amin'ny Madagasikara i Anosy-Be dia nifidy ny vahoaka tao Anosy-Be tamin'izany fotoana dia hiaraka amin'ny malagasy ka izay no arovanay zay zavatra rehetrarehetra izay. Ataontsika hoe fampidirana sy ny zava-misy zany fa mbola te an-tany ihany asiana teo zay felon raha misy fiarikarena zay anisan'ny mampalaza ny Nosy-Belleville de ny tontolo ny fizahan-tany. Bloqué tanteraka ny toekarena teo satria de nisan'ilay fihiboana ary voatsela akory zay no nisokafana ny sistany zay efa nisy fitakena maro be mihitsy koa nataon'ireo mpisehatra ny fizahan-tany indrindra tany Nosy-Be ny amin'ny sokafy le frontière fa sepotra tsy tafavoaka mihitsy ny toekarena indrindra Nosy-Be fatapatantsika fa somary lafolafo kely ihany ny fiainana any Nosy-Belleville. Na eo aza zany rehetrarehetra izany anefa dia anisany sehatra lehibe anko ho an'ny vahiny le mivezivezy eto Madagasikara ny fisian'ny festival dony nataon'ny Confestin zany rehetrarehetra zany nafatarana ny Nosy-Belleville daholo ny resaka famokarana teo amin'ny tontolo ny siramamy ny Roma ny resaka jono an-dranomasina koa satria nanana orinasa lehibe an'izany iny district Nosy-Belleville iny andriamatoa lolo Madagasikara aiza ho aiza ny toekarena vahoaka am'izao fotoana zao any Nosy-Belleville raha mihoatra n'izay zavatra nresahako zay efa tafarina ve sa mitovy any zava-misy aina Madagasikara ray manontolo tena any anaty lavaka ny fiainan'ny vahoaka malagasy any Nosy-Be. Isaorana eto ny filoham-pirenena teo taloha Marc Ravalomanana zay nanome ana ny autorisation ny ady an'io Nosy-Be io mba ho lasa première destination touristique de Madagascar ary natao zay ady zay vita nanao azy de lasa première destination touristique i Nosy-Be eto Madagascar satria nahazo le aéroport international de ny touriste tonga de midina ao Nosy-Be fa tsy mandalo a Dego na tsy mandalo a Tananarivo intsony fa tonga de direct ao Nosy-Be. Zay ny zava-misy ka eo zany ny tiako resahana dia isaorana zay olona nanome fahefana fa ilaina ny fampandrosoana ny firenena ka ny fananana zany première destination touristique tiandreo vahiny tsy hoe omena ny vahiny Nosy-Be zany aloha de tsy mety aminay zany fa any malagasy ho io Nosy-Be io fa ny vahiny zay tonga ao mitondra ny volany anodina zavatra sy ny sisa dia ils sont les bienvenus tonga soa ao Nosy-Be zany dia eo misy ny orinasa zay tao nikatona daholo am'izao fotoana ny Sirama ny zao maro be le orinasa pêcherie de lasa tsy miverina mivoa intsony mampalahelo fa zay ny zava-misy ka io dia
mbola averiko eto fa zay tsy hijanona mihitsy hitaky ny relancen'ireo activité ireo ao Anosy dia ny fanokafana ny orinasa zay tokony hiasany vahoaka malagasy. Io orinasa Sirama io dia agnisan'ny orinasa zay manodina fary ho lasa ho siramamy. Siramamy zany fantatsika fa produit de première nécessité, PPN zany. Ka ahoana no avela ikatona de tsy sokafana intsony fa lasa omena ny karana na vazaha na zay olona tia tany ao no nomena an'le tany. Zao tsika miteny zao pêcherie dia tsy sokafana mihitsy satria zavatra mampalahelo dia marobe ny gasy niasa tamin'io pêcherie io fa amizao tsy mahita asa tsony dia nony nananganana hôtely hony ao de hôtely ny fitondrana amizao fotoana miaraka amizay mpanambola namany ao Anosy amizao fotoana. Ka tsy mety aminay zany fa tokony isokafana ny orinasa mba ahafahan'le vahoaka miasa, mba ahafahan'le vahoaka mahita zay hoanina, mba ahafahan'ny vahoaka mahazo an'le tombotsoa am-pirenena. Zay nge ny antony iadivan'ny mpanao politika sy ireo manam-pahaizana rehetrarehetra sy ny mpitondra de tokony hijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ka izay zavatra zay ny fanakatonana ny orinasa dia tsy vahaolana mihitsy fa tokony sokafana. Hatreto aloha dia mikatona daholo ny orinasa ao Anosy. Zay ny zavatra tianay resana. Mijaly ny vahoaka ao Anosy amizao fotoana. Mijaly satria lasa mosary. Ny olona kere avy any Tuléar ndray no tonga ao aminay Anosy ao dia mamonjy ny olona mosary. Tsy normal. Madagasikara tsy tokony mosary. Madagasikara tsy tokony kere fa tokony hanana zay vary hoaniny, zay vola tokony ahodina eto fa tsy normal atsika lasa kere ohatran'izao. Zay zava-misy. Zay zava-misy ozy izy sénateur teo ivadika am'izay ahako amy raharaham-pinena ho Anosy fa rehefa misy fotoana de mandeha kely ihany tsika miampita kely ihany. Ianao de anisan'ireo hita tamin'ny faneho-kevitra nataon'ny FIAM amba mbola tsara hitondrana fanazavana ihany le FIAM sénateur Joseph Félan hoe inona marina moa zany le FIAM ty? Le FIAM za moa tsy zay natongavako eto fa amaloholo-ny Madagasikara taloha ty firenena ty fandrosona any Madagasikara fa ny FIAM dia fanorenana ifotony any Madagasikara. Io FIAM io dia vondrona misy olona tia tanindrazana, zany hoe olona tia hampandroso any Madagasikara zany. Ka zay no maharay aman-dreny mpiahy ny tena satria fantatry ny mpikambana zany fa ny tena dia agnisany namolavola zany Madagasikara le changement zany de hoe tokony hanakarena ty firenena ity ka tsy tokony hijaly ny vahoaka malagasy. Ka ny FIAM hoy ianao teo anisan'ny manonona an'le fanorenana ifotondray Madagasikara fa na izany ny antsony sy ny concertation de eo zany miverina manokana amin'ny malolo Madagasikara Joseph Félan. Ianao de anisan'ny manohana an'izay isiny zay hoe fikaonandom-pirenena zay ho an'ny eto Madagasikara, fikaonandom-pirenena mialohan'ny fifidianana, fikaonandom-pirenena hanadiovana ny zava-misy rehetra eto Madagasikara. Azon'ny sénateur resana ave zay fikaonandom-pirenena zay iraisanao feo any mpanohatra rehetra izay. Tena ilaina ny fikaonandoam-pirenena, concertation nationale. Zany hoe tokony hisy solon-tenan'ny vahoaka zay fanjakana. Ny vahoaka anie no fanjakana fa ny olom-bofidy dia piasan'le vahoaka, piasa panjakana zany. Ka tena miaro an'io zahay ary ny tenako dia mametraka tsara mihitsy hoe tokony hisy ny fakana hevitry n'ireo vahoaka malagasy maro anisa mba hiadana ny vahoaka fa tsy hoe tombotsoan'olombitsy no tsinjovina fa
tombotsoa ny maro anisa mba tombotsoa ny firenena. Zay no iadivako an'le concertation nationale. Ka ny concertation dia tokony ho représente ao, tokony hanana solotena ireo vahoaka zay tokony ao anatiny ao zay. Ka zay tany amin'ny FFKM zao ny tenako moa fanresaka tamin'ny FFKM dia ny teny mihitsy ny secrétaire général hoe ny résolution raisina amin'ny regny fikaonandom-pirenena regny atreto dia tsy mety voatanteraka mihitsy. Ny zavatra takiany vahoaka malagasy dia tsy tanterahin'ny mpitondra zay mifandimby eo. Ka izay zavatra zay no tsy mety fa tokony ho tanterahina. Dia zahay no niteny hoe tokony misy comité de suivi et d'évaluation anatin'io concertation io, ary anareo amin'ny maharay aman-dreny anareo ara-pinoana na ny FFKM na ny fiangonana zandriny dia tokony ho représente ao anatin'io comité de suivi io. Zay zany ny eritreritrinay fa tsy fantatra moa ny zavatra natao ty, tsy fantatra zay aloha de tsy mahafantatra inona ny zavatra misy amty fikaonandoha natao ary amin'ny Novotel araka ny teneninao, satria tsy nahazo ny fanasana ny tenanay fa iteny ny zavatra marina amty vahoaka ty moko zahay dia tsy azo atsona mihitsy ka tsy olana fa zay dia miteny ihany hoe ny fikaonandoha pirenena dia fijerena ny tombotsoa pirenena, ny tombotsoa ny vahoaka maro anisa. Zay no atao hoe fikaonandoha ny pirenena fa tsy fikaonandohany ireo olona mifanakaiky na olona mitondra ny fanjakana. Tsy mety zany. Ny fanahiny be sy maro ary zay koa no taratasy napetraky ny vondrona Europeana zay niaraka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety rehefa avy niona tamina sokajin'olona sy fikambanana sy antoko politika maro ihany koa izy ireo dia nakatsokevitra ny amin'ny hoe ilaina le fikaonandom-pirenena satria mana ny hendriky ny fifidianana ho avy eo amin'ny 324 ary nisy aza moa ny toromarika na recommandation maromaro napetraka izy ireo tamin'ny 2024 kanefa tsy nitanterahany fitondrana le izy. De manany amin'ny fifidianana ho avy 324 ny volony raisam-pinena ny alalan'ny volony Europeana aloha mazava ho azy fa na izany na tsy zany fatapatatra ihany ty amin'ny coulisse politique sénateur Zefelan fa na ny PNUD sy ireo mpamatsy vola mahazatra ihany koa de mitondra an'izay fanahiny zay. Raha mpifidianana zay resantsika zay mety manana fomba fijery mitovitovy amin'izay ve ianao hoe aloha diovina mihitsy ny tokotany vao tena miroso ao anatin'izany fidirina ao anatin'ny tranona lapabe ny fifidianana zany ny firenena amin'izao fotoana zao indrindra le 2023 adevitra be io. Ya, io 2023 io dia tokony diovina tokoa io. Tokony diovina fa tsy ny refonte ny lista ihany ny zavatra problème eto Madagasikara. Ka zay neny mpamatsy vola moa mazava fa zay tiandreo atao no atao eto fa ity dia firenena mahaleo tena Madagasikara. Zay nge no mampiady anay foana ny hoe firenena mahaleo tena Madagasikara tsy tokony indram-bola io. Atsika zao mindram-bola foana, mindram-bola io vola indramina io anefa tsy anarenana ny firenena amin'ny tena itiavan'le vahoaka malagasy azy. Zay no mahatonga ny tsy fitovian-kevitra ka ny findramam-bola tompoko dia tokony mahazo ny fankatoavany ireo androm-panjakana zay misy eto, ny Sénat sy ny Assemblée nationale. Fantatsika zany fa Madagasikara dia mindram-bola foana ka ny fitondrana zao dia mindram-bola foana, mindram-bola. Tsy normal io fa tokony apetraka le rafitra afana mampanakarena nyty firenena ity. Ny volamena atsika dia tokony azo apetraka amin'ny banque centrale mba tena igarantira ny vola malagasy. Tsy normal io vola malagasy latsa-danja noho le vola vahiny. Tsy normal io. 1 euro dia 25 000 francs, 4 000 ariary 4 000 ariary io. Tokony ifamadika io satria
ny volamena anantsika dia tsy ananany Frantsa mihitsy. Zay ny zava-misy tokony ho fantatra zay, tokony lazaina zay fa io dia tokony apetraka mazava tsara fa atsika dia tokony firenena zay lasa aloha indrindra. Raha jerena araka ny voalazany manam-pahaizana mantsy dia hoe Madagasikara dia anatin'ny firenena 7 manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany, anefa atsika gisitra ry amin'ny fampandrosoana la queue 5 avy afara. Tsy normal zany. Inona ny tsy mety dia ny fitantanana no tsy mety, ka zay no ahafahanay miteny hoe ny fifidianana atao ihany fa tsy ny fifidianana atao zay no hamahany olana, fa tokony jerena ny hampandroso an'ity firenena ity, hampatanjaka an'ity firenena ity ary hampanakarena ny vahoaka malagasy, ho hisy vola ny vahoaka, ahampy ny vola ho voafehy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny vola karamany dadanay talohany agny amin'ny 3000 francs agny, 3000 de izao ampiakarina million ny karamany mpiasa nefa tsy voafehinao ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsisy varany. Za de miteny fa tsy misy dikany io, fa aleo fehezina tsara ny raha rehetra eto Madagasikara. Sénateur Zefana, mahinanao miteny anjany de mbe ato an-tsaiko avy hatrany lay tolona lehibe nentinao niaraka tamin'ireo namana maro be hitanisa zany zao hoe anisan'ny ara-dalana aminao hatrany ny CST teo aloha Rasolofo René, isan'ny ara-dalana aminao hatrany ny ministra teo aloha Manatsoa Victor. Maro be ireo ny ara-dalana taminao ry professeur Larson Roger, misy mpampianatra mpikaroka mpampianatra teo anivon'ny université any koa niaraka nandinika namolavola mambolana maro mihitsy ny vezivezena, ny tetezana amin'ny Madagasikara, ny tilinareo ny aren'ny Madagasikara, ny jerenareo ny marary ny vahoaka, ary tao anatin'izay namoahanao sy ny ekipa niaraka taminao tsoikevitra lehibe hoe Madagascar le changement. De tsaroko tsara efa tany andro ny teteza mita no nitondranao karazana volavolan-dalàna mihitsy ny amina hoe mba jerevo hoe fa azo atao mamadika ny aren'ny Madagasikara ho tonga mpanankarena antsika, mba jerevo hoe azo atao ny mitrandraka an'ireo manam-pahaizana malagasy ho tonga anisan'ireo mpilengeza be amin'ny fampandrosoana sy ny sisa ary nametraka monareo tamin'izany fotoana andrany tao anatin'ilay boky be, tsy fantako nanentan'ny sénateur Zefelan le boky be mavesatra de mavesatra ty any amin'ny 300 pejy latsaka kely ihany zay bokyny volavolaina zay. Ianao ve zany tena mahita hoe tena vahaolana ao anatin'ny situation Madagasikara, ino concertation fa vahaolana maritra lay Madagasikara le changement zay volavolainareo niaraka tamin'ny manam-pahaizana malagasy ireo tia tanindrazana zany. Tena vahaolana ny voalazany Madagasikara le changement. Io ny tena vahaolana mahomby satria io dia ampatanjaka an'ity firenena ity ary hanome andraikitra sy asa ho an'ny vahoaka malagasy, ampatanjaka ny firenena, ka io ilaina. Fa ny concertation dia natao refonte ny lista ihany, tsy mety zany, tsy zay foana ny zavatra ilaina. Matoa regny olona regny nivoaka tsy hoe tsy fitiavandreo hanova zavatra, tsy zay ny fiheverako azy, fa tsy ny refonte ny lista na ny code électoral ihany no zavatra tokony jerena eto Madagasikara, fa ahoana ny ampatanjaka an'ity firenena ity. Ka za aloha dia resy lahatra mihitsy am'le hoe tsy maintsy atao ny fanorenana ifotony an'i Madagasikara mba ahatonga ny tena fampandrosoana. Nilazanao teo fa nilaza anaran'olona moa ianao teo, i Rasolofo René sy ny sisa voalazanao teo. Santionne zay ndresako zay. Santionne zay. Lazaiko anao fa tam'le fivoahan'le boky tamin'ny 2012 dia Madagascar le changement zany dia misy 135 membre ny CST nanaiky ary nanao sonia le résolution. Rehefa noetina le proposition de loi noetina tao amin'ny président ny androm-panjakana tamin'izay fotoana
paix à son âme efa tsy eo moa izy dia niteny mihitsy lery hoe mila ekeny frantsay aloha ity zavatra ity zay vao azo enrôlena amin'ny androm-panjakana malagasy. De ozy aho hoe fa ahoana atsika baiko ny frantsay nga atsika ty, de ozy hoe zay ny baiko azoko. Ka eo no itenenako hoe tamin'ny président-ny CST tamin'izany fotoana de hoe enao no hitondra ty any amin'ny ambassade fa za tsy hitondra nyty satria le résolution efa azoko de efa nisoniavin'ireo ity mo le izy résolution ty de nisoniavin'ny 135 membre ny CST ary anatin'izay misy ny mpitondra am'izao fotoana anatin'izay ity résolution dia io no manao sonia rehetrarehetra io manao sonia daholo de rehefa vita ny résolution dia nanao les propositions de loi za satria zay ny proposition de loi ty ny proposition de loi ty zay ny procédure zay tokony atao ny résolution dia atao ny proposition de loi. Ka ny proposition de loi dia milaza mihitsy hoe orientation de la stratégie économique et sociale pour un réel développement de Madagascar. Zany hoe ny fampandrosoana marina nyty firenena ty dia tokony ovana mihitsy ny fomba hitantanana ny firenena fa tsy hoe le baiko ny vazaha fotsiny zay tiandreo atao amintsika eto no tsy maintsy atao. Ohatra fotsiny zay ny ady an'le nosy malagasy teo Ambojatovo un mois après igny tonga i président frantsay tao Île Glorieuse niteny hoe ici c'est la France izy tsy mety zany. Ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana firenena maro de hoe any Madagascar de misy ny principe ny plateau continental de zay akaikindreo nosy reo ny tompony. Ka tsika firenena matanjaka firenena na mahaleotena ahoana tsika tsy tompony fa lasa la France ndray no tompony. Tsy normal zay zavatra zay no agnisan'ny zavatra mbola iadivatsika mandrakity androany eto. Ka izay zavatra zay no agnisany teneninay foana ny hoe tokony aleotena marina Madagascar. Ka eto dia manoro hevitra ireo zay tantana ny firenena ankoatra n'io araiky mitondra io moa io fa tsy tanteraka satria fa vazaha moa izy zay de fantatra koa zay nalefan'olona tamiko mantsy le karatra frantsay azy de ozy ireo hoe akory mataon'olo frantsay hiaro ny ka io agnisan'ny zavatra resana anatin'ny le fikaonandoha dia tokony hisy ny commission mandinika ny lalam-panorenana, hisy ny commission mandinika an'ireo lalàna, hisy ny commission mandinika zavatra maro dia tokony jerena daholo zay zavatra zay fa tsy azo ekena tsony ny hoe olona miaro tombontsoan'ny firenena anankiroa no atao filoham-pirenena malagasy double nationalité tsy azo ekena na frantsay io na karana io na sinoa io na amerikanina io na inona na afrikanina io na arabo izy dia tsy mety intsony fa mila olona gasy tena gasy hiaro ny tombontsoan'ny firenena no atao no tokony ho candidat. Io dia agnisan'ny zavatra ketrehinay ao anatin'ny le vondrona misy anay am'izao fotoana ny hoe commission dia tokony handinika ny fanovana an'io lalàna io fa tsy mety tsony zany zavatra zany. Mazavazava zay sénateur Joseph Félan mikasika ny fanazavanao satria tsy maintsy lalovantsika moa zay everitsika fa zava-dehibe no miresaka an'izay satria ianao de miatso mitolona am'izany isan'andro mihitsy ny hoe tena ahoana ny ampatanjaka ampanankarena ny malagasy fa mety lina ihany rehetra sahirany za moa zany am'le fiteny fahantrana efa iarahan'ny malala mahita ny fandeha ataoko hoe tena sahirana amin'ny firenena délestage etc
resaka kidnapping, resaka ataontsika hoe fiakaran'ny vidim-piainana zao manantanina ny vérité des prix ny akaran'ny vidin-tsolika. Misy information maro be eno any ambadika any hoe ohatrohatran'izao ny prix mety ho avy eo ny amin'ny litatry ny solika sy ny sisa ny fitsika nambaranao teo hoe tany manan-karentsika sénateur Joseph Félan, afaka mitondra sombiny ve ianao raha ohatra ka hoe avy amin'ilay vondrona miaraka aminao ny hoe ohatrohatry ny ahoana ny mba tena tombony lehibe afaka izerentsika mitony volamena itony resaka tany mpamokatra ny fanokafana ny orinasa tena malagasy satria miady an'izany matetitetika koa ianao hoe mila mamokatra orinasa ho azy manokana i Madagasikara. Madagasikara dia firenena manana solika, zay aloha de zavatra tsara ho fantatry ny malagasy zay. Fa tsy azo trandrahana io solika atsika io dia gardena ho an'ny vahiny, tsy mety zany. Atsika manafatra solika, ampiakarina ny vidin'ny solika, anefa atsika manana solika. Zany de zavatra anankiray. Ny fananana tany, atsika manana tany be dia be eto Madagasikara, ary mbola azo atao ny manao désalinisation de l'eau de mer afana mamboly vary amizay hisy ny fahaleovantena ara-tsakafo ara-bary eto Madagasikara. Zay de zavatra azo atao koa zay, fa tsy azo tsekeny vahiny zay zavatra zay, fa ozy reo hoe aleo foana anafatra vary de rehefa sahirana ny malagasy de omena vary, omena fanafody, ampindramina vola, zay foana zany ny zavatra misy. Io dia paix à son âme Pierre Tsiranana zay namanay tao amin'ny CST no niteny an'io tamin'ny zao ny tenin'ny dadany Philbert Tsiranana zany, paix à son âme koa filoham-pirenena voalohany niteny mihitsy tamindreo zanany hoe zao ny tenin'ny frantsay, ny mpitondra frantsay tamin'izany fotoana, tsy azo atao ny mampatanjaka ny firenena avy ny zanahana, fa rehefa sahirana dia ampina. De io mbola mitohy mandrakity androany, tsy mety io, fa tokony firenena hampindram-bola i Madagasikara, tokony firenena hanome sakafo ny firenena hafa Madagasikara, tokony mahavoky ny malagasy ny sakafo zay vokariny eto. Zay ny tena izy, fa zay manana an'izay politika zay ny tokony hitantana ny firenena, fa tsy reo olona finaritry ny hoe hanafatra vary, hanafatra voly, hanafatra fanafody, tsy zay mihitsy ny tanjona eto, ka zay ny tianay resahana. Inya eo ihany araky ny zava-misy hitatsika zany, fa tsy fantatra moa zay zavatra hitrangandray raha pitsora afaka pitso sénateur Joseph Félan, iamafy araky ny teny Filoha Marc Carvalho Mandrakariva, iamafy mihitsy le crise ara-tsakafo de ny fanjakana moa miafina ao ambadiky ny corona sy ny confinement teo, miafina ao ambadiky ny loza voajanahary tamin'ny alalan'ny rivodozany sesinazo a Madagasikara, c'est pas azo isatoana anie zany, miafina ao ambadiky ny ady any Ukraine sy Russie, de reo ny entiny ilazana fa tena tratry ny crise ara-tsakafo iraisam-pirenena i Madagasikara zany, anakomana n'ilay tsy fahaiza mitondra sy tsy fahaiza mitantana. Etsy andaniny anefa de miazakazaka manao foto-drafitrasa ny fitondram-panjakana sénateur Joseph Félan, tsy tanisaiko tsony ny hoe colisée, tsy ho resahako tsony angamba ny kanja mibarea zay nandaniam-bola be, zay nefa tsy mbola tratra n'le tena fenitra iraisam-pirenena araky le tena tadiavina. Mety tsy ho tanisaiko le resaka hoe tsy maintsy anao an'le tanamasoandra ary ny tambarin'olona ny tanin'olona no bodona, gaga ihany amin'ny teny fanjakana tamina eny filoham-pirenena nanao an'le koloko, mino fa naheno koa ianao ny amin'ny hoe tena enjehanareo réseau zay mpiboto tany mangalatra tany, toy hoe fantatry ny fanjakana ve fa eo akaiky ny daholo zany olona resahany rehetrarehetra zany, a commencer par les karana sy reo olom-bofidy sy reo olona manakaiky miara-dalana miara-dia amin'ny fitondram-panjakana. Mety ho tsara ny teniny de diovy ara manomboka zao le izy, rehefa zay le izy aratovy misy ohatra, fa ohatra ray io atanan-drano zay misy mifasa malagasy io, ohatra ray Lianos Belleville resahan sénateur Joseph Félan io, ary mazava ho azy le hoe averina malagasy ny tany. Zany zava-misy zany sénateur Joseph Félan, ka ohatrany hoe adevitra tsy azo anaovana hoe mandalo fotsiny, fa ty koa nanaovana précision avy any aminao ty resaka tany
tena makarary malagasy izy ity satria miteny an'izany filoham-pirenena tena mba mahatoky sy mino an'izany ve anao fa tena anenjika le fitondram-panjakana. Ya, ka ny fananany tany io moa le resako foana dia ny hoe ny tany any malagasy de tokony miverina malagasy daholo ny tany. Io le nanohananay tao Anosibe oa le loi zay navoaka ny Assemblée nationale teo aloha. Ya, navoakandreo mihitsy le lalàna fa tsy azony tanterahana tamin'ny andro na président ny HCC ka io tokony ovana koa io lalàna mifeny androm-panjakana io. Maro ny raha tokony hovatsika eto fa misakana ny fampandrosoana nyity firenena ity, ny lalàna misy rehetra eto dia tsy azo atao ny mampandroso ny firenena malagasy. Ka ao Anosibe atsika miteny zao dia ny tena moa bakao dia tsy azo atao mihitsy ny mangala ny tany. Nandefa taratasy zao zahay amin'ireo service mikasika ny tany, ny fananantany dia tsy nisy valiny satria tsy mahazo mamaly anay ireo olona reo fa miandry ny baiko avy aty Antananarivo. Satria zahay moa mitaky ny hoe averina malagasy ny tany. Io lalàna io tokony asiana ny fampiarana azy fa tsy ekena zany, zay ny zava-misy. Ka ny fitondrana amin'izao fotoana dia tena miaro ny tombotsoan'ny vahiny, tianome ny vahiny ny fahefana rehetra eto Madagasikara. Tsy azo ekena zany ary zahay aloha dia tsy anaiky an'izany. Ny tenako zay efa nampidirina amponja tamin'io zavatra io dia za aloha dia tsy anaiky mihitsy. Za tsy anaiky ary taona ny vahoaka foana satria maro ny vola kolany, maro ny fotoana kolany amin'ny fitsinjovana ny tombotsoan'ny firenena. Ahoana no izao mbola sakanana ny fampandrosoana nyity firenena ity, sakanana ny fampandrosoana ny malagasy. Tsy azo ekena zany. Zahay io dia tsy anaiky mihitsy hatramin'ny farany. Ny tenako tany ivelany zany mahafantatra an'io tany ivelany dia nomena taratasy vazaha. Za tsy naka de ho za hoe za tsy mila an'io fa za mody a Madagasikara. Maro ny tsy mahafantatra an'izany fa za nyteneniko eto zany tsy nila za de ozy le mpiasan'ny tribunal tao a Saint-Paul hoe du jamais vu ozy izy. Tsy mbola fahita mihitsy olo mena taratasy vazaha ka tsy maka aty. Za tsy naka fa za nody a Madagasikara satria ity tany ity de tokony haitsika ny hampandroso azy, hampiadana ny malagasy eto Madagasikara. Zay zany zava-misy. Ka io tiako tenenina eto dia ho za hoe anjaratsika, anjarany malagasy no atao hoe fanjakana, ny vahoaka no atao hoe fanjakana. Io dia veriko foana io fa mpiasam-panjakana daholo izay mitondra eo, mpiasam-panjakana. Ka ajaonareo ny fanjakana, ajaonareo ny etaetam-bahoaka. Rehefa tsy anaraka ny etaetam-bahoaka, tsy anatanteraka ny etaetam-bahoaka dia aleo miala eo amin'ny fitondrana fa tsy mety tsony. Zay ny zava-misy. Mijaly ny malagasy amin'izao fotoana. Na Anosibe dia mijaly, manjary sahira, manjary mosary. Ny voan'ny tomaty anankiray any Anosibe dia 3000 francs ny voany anankiray, voan'ny tomaty anankiray. Za mihitsy natsona tao a bazary nijery an'io tomaty io. Tena hitako maso tao tokoa fa tena 3000 francs ny voan'ny tomaty anankiray. Izao atsika miteny zao. Izao tsy efa firy. Tsy hiasa fa niakatra koa tsy fantatra fa ny tena moa fa volana 2-3 tonga teto Antananarivo, Madagasikara iray ihany dia tonga eto Antananarivo. Zay no ka tsy fantako atsafa ohatrino koa mety fa niakatra koa voan'ny tomaty any Anosibe zay fa mijaly mihitsy ny malagasy amin'izao fotoana fa ny fitantanana ny firenena dia tokony ovana amizay mba ampiadana ny fanjakana malagasy.
dikan'izay ve tsy mahavita ny andraiky ny nankinina am'le mpitondra fanjakana am'izao de sénateur Joseph Felon? Ny fiverako azy dia araka ny voalazany manam-pahaizana sy ny manam-pahefana dia tsy mahavita azy ny mpitondra am'izao fotoana, tsy mitsinjo ny tombotsoany le fanjakana dia ny vahoaka zany. Dikan'izany tsy mahavita azy ny mpitondra am'izao fotoana fa tsy magnatanteraka ny tombotsoa am-pirenena. Eny ary lasa de lasa ny fotoanantsika, efa hitako miomakomana ao ambadika eo ny député Rastana, na zany aza nefa de zao natsidiko teny am-piandohana hoe nanomboka tany amin'ny fiandohana zany atoko tiako Madagasikara zany, 1 amby 2 de efa nahenona an'le hoe saiky adiny mihitsy moa ny anaranao zany hoe Joseph Felon fa momy foana no naoraka tam'zany efa andro momy io fa mbola mijoro ianao am'izao fotoana zao. Anisany namaly ny filoha Marc Ravalomanana ianareo tao anatin'le hoe team Mazoky ny team ancien ary anisany niaona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Maromaro ianareo misy ny prime ministre lefitra teo aloha, misy ministra, misy olo-mavamboaka, ianao lo olona sy ireo nitantana andraikitra maro samihafa dia nifanatona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Azonao azavaina ve ty hoe team Mazoky na team Tranainy ty ary ny antony le hoe miverina ao anatiny zay hoe fiara-miasa amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay. Ya, zany hoe ny antony namalina ny antso dia ny fitadiavana vahaolana anatsarana ny firenena. Tsy misy tsony ny olona tia tanindrazana ohatrany Ravalomanana io fa mila ampina izy am'le politika hitantanany ny firenena, ka izay no antony nahatongavanay. Ka tamin'ny andronay dia efa nisy ny fanamboarana natao fa mbola tsy mahampy, dia izay no nahatongavanay team Mazokiny hanatanjaka, hampatanjaka ireo team zay mitantana am'izao fotoana, tsy hoe hiady toerana amindreo ireo zandriny fa hanatevina sy hanamafy ny fitantanana mba ho tombotsoan'ny firenena no eto a Madagasikara. Ka i Ravalomanana dia candidat zay agnisany ozia, agnisany tiany vahoaka eto Madagasikara, dia tokony haitsika ny hanatevy sy hanamafy ny politika hitantanan'ny firenena mba tena ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ka team Mazoky zay moa zokiny tamin'ny andronay, zahay ny tenako zao moa no vice président national tany amin'ny faritany Diego, ary mba nahavita nanao zavatra nosy be lasa aéroport international ny teneniko teo, dia noho ny tena team Mazokiny dia mbola tsaraina, tsy nosy be ihany no vahaolana fa ny firenena mihitsy ny tokony mandroso. Ka zay no anampinay any filoha Ravalomanana, nagnatony ny kaikinazy mariny zahay fa tsy hoe hiady amin'ny zandrinay, tsy zay mihitsy. Ny zandrinay dia mahaleova mahalasana fa zay vonona nome soso-kevitra hanatsarana n'ity firenena ity. Eny ary ataontsika hoe mbola misy minitra efatra eo sénateur Joseph Felon, satria fa nisy 7 minitra tany hoantony maheritsika niaraka zany mino fa mbola manana afatrafatra ianao ampitaina zany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka ampijery-tsika, indrindrandrindra misy vahoaka ampijery-tsika maneran-tany ary betsaka ny afatra tonga ao tena mame an'izay fisaorana zay amin'ny fanehoan-kevitra nentinao tamin'ity androany ity. Mino fa manana afatrafatra ianao tsy fantatry moa roviana indray ianao vao tafaveriny eto anivon'ny miara-manonja fa iveriko fa tsara ihany fampitana zay afatra zay sénateur. Ya, mampita afatra amin'le vahoaka malagasy na eto atoerana na any ivelany, dia ny tsika mila vonona hanampy an'ity firenena tsika ty, fa ty firenena manan-karena ary tsy tokony hampijaly atsika malagasy, fa ty dia atsika malagasy ty. Anjaratsika ny manome soso-kevitra ny filoha
Ravalomanana zay ho avy hitondra ny firenena satria tsy ny famerenana azy ihany no tadiavintsika fa ny asoan'ity firenena ity mba ho firenena manan-karena koa i Madagasikara ary hitavandray tsika malagasy atsika tsy tokony izo lasa mipetraka any andafy lasa mianatra any ivelany université-ny Ankatso zany taloha dia ifandrombahany vahiny mihitsy ny mianatra ao am'izao fotoana na handoko ny université-ny Ankatso tsy vita rotaka foana grève foana ny hita ao satria tsy manambola ny firenena tsy normal io zavatra misy io fa tokony haitsika ny hanitsy akory atao hitantana an'ity firenena ity ka iza zany miantso ny vahoaka malagasy mila miray fo atsika am'ty tanindrazantsika ty fa olona ty tanindrazana ohatrany président Ravalomanana de mila ampitsika izy fa ny imposition ataon'ny frantsay dia tsy mety amitsika eto Madagasikara intsony io satria ozy ireo hoe tsy azo ataony mampatanjaka ny firenena avy nizanahana ka anefa Madagasikara dia agnisan'ny firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ka tsy normal zany fitenin'ny vazaha zany fa andao atsika hitambatra atsika navitra n'ity firenena ity saotra atsika jiaby. Ny ara de makasitraka indrindra any lolo Madagasikara teo aloha Andriamatoa azo refelantsika tamin'ny fivahinianany teto anivon'ny miara-manonja MBS Radio Matin tena maro be nareo no manaraka izany ary mandefa ny commentaire ihany koa mino fa hitan'ny sénateur reny rehefa miala eto satria izy moa zany mbola tsy manokatra ny telefônina zany dia ahitany reny antsoantso sy ny resaka resahantsika reny tena ao anatin'le mijoro nyty tanindrazana ho fanavotana ity firenena ity ary zay fijoroany ity tanindrazana zay no tsy anekiny ny amin'ny hoe isak'izay misy zavatra nitranga eto de débouchena makany amilay fifidianana foana de nefa rehefa tonga le fifidianana tafapetraka le olona dia ny zava-misy de mepira ihany ny fahampotehana fahasairana ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo Antony na tonga teo nivon'ny fanoherana hoe na manao an'io atelier de concertation io aza na atrikasa fikaonandio ary anseny am'reto méthodologie samihafa reto dia tsy vaolany zany fa concertation sadasada fikaonando sadasada diversion politique fotsiny ihany fa tena misy concertation nationale tokony handinihan zavatra maro eto anivon'ny firenena de reny zavatra rehetra reny mahazo mandeha sénateur no ikaroana zay mety ho vahaolana ahafana mitsinjo sy mandamina ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany zany no antony nahatonga an'ireo tompon'andraikitra samihafa zany zay niezaka nitondra an'ireo fanamariana zay nionana tamin'ny teo anivon'ny CENI namana teknisiana haitsika teo anivon'ny CENI zany tamin'ny omaly ka nametrahana antota taratasy de eto zany ho averiko alefatsika eto zany ity lay fivoahana ary tataka zao ny vaky ny fanambarana netiny lolo Madagasikara teo aloha rakoto vazaha Olivier rehefa nivoaka ny efitrano ny vondro mpanohatra zay marobe de marobe no tonga teny amin'ny hôtely teny Ivandry de hoenontsika ny fanazavana ny fanambarana netiny lolo Madagasikara rakoto vazaha Olivier avy eo anivon'ny vondrona panorama. Fanambarana araka ny fitakiany vahoaka sy fanatanterahana ny fipetra zay nangatahany fianakaviam-be iraisam-pirenena izay azo sokajina roa toy izao. Voalohany, fametrahana ny rafitra rehetra sy ny lalàna ahazona manomana fifidianana marina sy mangarahara ary ekeny rehetra. Faharoa, fanamafisana ny fametrahana demokrasia tena izy eto amin'ny firenena izay fototsy ny fampandrosoana ny tany tandalana ary ambara fa antanatohatra farany eo amin'ny
fametrahana ireo fepetra ireo. Asongadina manokana amin'izany ny liste électorale satria ny sarety toko dia tsy atao alohan'ny omby. Noho izany dia manamafy ny mpanotra rehetra fa tsy handray anjara amin'ny saritsary fikaonan-doha mikasika ny refonton'ny liste électorale zay karakarainy seni raha tsy misy aloha ny findrosoana amin'ny fandinihina ireo voalaza eo ambony ireo amin'ny alalany ady hevitra. Manao soni zany ny vondrona RMDM, ny vondrona Panorama ary ny vondrona toko hafa. Iny ny fanambarana nentin'ny olona Rakotovazaha Olivier de te anamarika sy anamafy antsika fa anisan'ny tarika n'ilay voamera-panadiady teo anivon'ny antenimieran-dolona teo aloha mahakasika indrindra ny doublon na ny anarana miverimberina tao anatin'ny lisy-pifidianana zay nanotanterahana fifidianana tamin'ny 2024 ny olona Rakotovazaha Olivier. Malala tsara izy ny paikady politika ny fitondrana sy ny maloto ny endriky fifidianana zay nisy teo aloha. Antony mahatonga ny hoe tena tsy tokony sareto melon'ny omby fa betsaka ny zavatra tokony hodiniana satria rehefa miresaka lisy-pifidianana antsika dia tsy lisy-pifidianana amin'ny alalan'ny lisitra ihany fa ao anatin'izany na ny firafitry ireo andry mpanjakana sy ireo voamera ikarakaran'izany fifidianana zany, ny lalam-pifidianana sy ireo pitsopitsony samy hafa manodidina ny fifidianana, ny vola ho ampiasain'ny kandida, ny fampiasana ny fitaovan'ny aino aman-jery samy hafa hiatrehana izany fifidianana zany. Mendrika metra-panontaniana avokoa zany ary voateo zao sénateur Joseph Elano no teny amin'le hoe ity resaka nationalité roa ity de tokony hodiniana. Anisan'ny nitondra ny sosikevitra tamin'izany izy ireo. Fantatra ny fa matahotra mafy an'io concertation nationale io ny fitondram-panjakana satria ao ny amontsim-pitsorana ny zava-misy rehetra kanefa ny zavatra tsy fantatra le fitondram-panjakana raha tsy le conférence nationale natao tamin'ny 12 tsy afaka nilatsaka satria ny eritreretina ho tahena amin'ny mesure n'Andriamatoa Iany Rajoelina ilay constitution. Antony nahatonga an'io novaina hoe 5 taona no afaka irotsaka satria fantatra ny taonany tamin'izany ny eritreretina ho kandida izy de namboarina hifanaraka an'izay de fantatsika iny no natosika anakana n'le 4e république zany. Ka le conférence nationale rehefa amin'le mahapetipety le endriky le fitondrana zany hoe tamin'izany fa zareo no mitantana amin'izao fotoana zao de nataon'le izy. Fa ity concertation nationale ity tsy ohatran'izay le izy. Tsy hoe nde ho tefitefena hanaraka ny rindran'ilay na be na lay hametrahana an'le rafitry le olona ho avy eo tsy zay fa fandamina-pirenena araka ny toromarika samy hafa zay fa napetraka ny volony iraisam-pirenena ihany koa nampanahy an'izy ireo zay mamatsy vola ny fifidianana fa ihany koa efa nipoiriny ireo tompon'andraikitra anatiny tato anatin'izany fitantanana Madagasikara zay tompon'andraikitra teo anivon'ny seniny sasany ary ny teo anivon'ny androm-panjakana ny ACC de milaza ny am'izay zava-misy nitrangana ny fifidianana ka tsy maintsy nikarohana ny hoe ahoana ny ampezena ny tsisy ny crise sy ny korotana politika teto Madagasikara. Donc zany efa noraisina avokoa ireny rehetrarehetra ireny hoe betabe ny lesoka tamin'le teo aloha, betabe ny lesoka amin'ny tsy fanjariany fifidianana na ny endriky ny fampiasam-bola zay miendrika famotsim-bola fotsiny ihany aza zay mbola tsy voavaly hatramin'izao fotoana izao ho an'ilay komity manara-maso ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny antoko ny amin'ny vola zay ampiasain'ireo kandida miendrika famotsim-bola ny ireny ary tsy mitovy ny égalité des chances na kandida amin'ny vola zay tena mifanalavitra na ampiasaina. Mety hoe tsy manam-bola na kely vola le kandida anankiray fa manan-kevitra izy hitondrana an'le firenena. Fa ndraindray mety manam-bola be fa pokaty ny hevitrany sy natao androkondrokiana ny safidim-bahoaka fotsiny ihany ireny ka vidina amin'ny alalan'le vola kely sy lay endriky le fitaovana nampiasaina ao anatin'ilay fampelezan-kevitra lay safidim-bahoaka. Zany lesoka ara-politika daholo zany. De zay ny atahorana ny fitondram-panjakana satria anisany
hipotra ao anatin'ny adevitry ny concertation nationale daholo zany rehetrarehetra izany ka misy sa tsisy ny demokrasia ary de zany koa mbola dinianao anatin'izany satria rehefa fantatra hoe manomboka eto am'izay mitovy ny fomba hitretena ny candidat rehetra mitovy ny fomba hitretena ny mpanao politika rehetra sy ny vonina politika rehetra de misy fiaingana iombonana zany zay ny ambarany Alain Mseza ao anatiny ty fanehoan-kevitra faharoa ty mahakasika indrindra ny amin'ny maninona no mivondrona ny antoko-panohatra ary maninona no nivoaky ny trano ary indrindrandrindra raha miresaka ny lafiny fanadiovana sy ny fandaminana de fa zava-dehibe zany de hoe nitsika ny antony na tonga ny mpanohatra naka ny fanapahan-kevitra iny efa teto Alain Mseza omaly fa raitsika ny fanehoan-keviny mahakasika izay. Ny mpanohatra eto Madagasikara de tsy anaiky mihitsy raha tsy voapetraka ny demokrasia tena izy mifanaraka amin'ny demokrasia de davon'izao tontolo zao tsy davan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena tsy anaiky mihitsy izahay raha ohatra ka mbola fifidianana tandrametaka no de davina atao ka ho sarisarihana ohatrany sarety ny mpanohatra eto Madagasikara satria maro zahay maro efa nilatsako fidiana ary mbola maro koa nilatsako ny fidiana ka noho izany tsy maintsy ny mangarara ny ampisy ny filaminana eto amin'ny firenena fa izay de tsoraitsokombakoma fitariana amin'ny firenena mandeha makany amin'ny korotana dikan'izany tsy maintsy misy fampidinihana mazava araka ny voalazan'ny taratasy ny zavatra atao fa raha tsy zany ny fanoherana de manontolona ataony foana mazava tsara zay ka zay moa hoe samy mikaroka zay maso ny firenena efa fantatra fa tsy tafa voaka tsony zany le mpitondra fanjakana fa mbola miziriziry amin'ny heviny ihany araka ny teny deputé Rasta Mandrakariva ny amin'ny hoe midiridiry ohatrany ny omby maty mijery fa tsy mahita le fitondram-panjakana de mbola entony foana le izy anditra amin'iny lalana iny manao ringby mahalany zany tsara hoe ento manditra de entina foana de tadidiko ny fomba fiten'ny Rolaingsa tamin'ny fotoanandro ry Germain Rakotondrainy le mbo tsy mivily rehefa misy zavatra de iny foana ka na tsy mitondra fahombiazana ary na mitondra fisaraham-bazana ary na efa mampananontany amin'ny sin'ny endriky ny korotana samy hafa ny aoriana ny fifidianana de mbola toy izany le fanjakana foana izy amin'ny alalan'le dola makota de maily manoloana zany fanoherina sy ny vahoaka zay mandinika ihany koa ary indrindrandrindra maro anisa mangina hoe tsy mety zao tsy maintsy alamy ty fireneny ty mba tsy hoe isak'izay misy zavatra mitranga de poretana tsy maintsy anao fifidianana nefa le fifidianana mbola tsy mitondra vahaolana ho an'ny firenena tsy maintsy ataony fifidianana fa tsy am'izao endriny zao sy izao fomba hitatana ny fitondram-panjakana azy zao sy hanatanterahana azy zao manome tombony ho an'ny mpangalatra manome tombony amin'ny mpandromba firenena manome tombony ho an'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandikan-dalàna ny fanekena an'izao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zao zay antony mahatonga ny mpanohatra mijoro ankehitriny eny ary efetaka aketo ny vahiny tompotrano de ataontsika hoe vahiny indray deputé Rasta ny androany zany ny antony zany de tsotra fotsiny satria voavy navita zavatra nafinaritra be deputé Rasta tamin'ny herin'ny sabotsy teo de taorin'izay de miazakazaka ihany koa nijery ny zava-misy teny amin'ny fiarahamonina nisy azy tao miboribory tamin'ny faharoa kanefa na izany ary zany te hiresaka mihitsiny ny amin'ireo atranga niseho tamin'ity herinandro ity de hoy za hoe deputé Rasta maka ny toerany vahiny indray ianao androany aloha zany raha zay efa andeha anjavatra fa tsy tompo-toerana de eno izy deputé Rasta vahiny indray zany izy androany miaraka amintsika miaraba deputé Rasta miaraba namana faniry miaraba tsika malagasy rehetrarehetra zay manaraka nyty fandarana ty ary miaraba ny namana sy fianakaviana any Dilambato rehetrarehetra zay manaraka nyty de mametraka ny araba anareo ary misoran'Andriamanitra satria matoa tafa miray dinidinika repetsapetsa mantafitra anavytsika de tena sitrak'Andriamanitra zay de aloha menan'Andriamanitra tera sy laza de maino izy ianao marina ihany fa vahiny amindroany ty satria ny antony de tia vahiny koa satria adimiko le maillot jaune ke le maillot rouge tsika azonao
adimoko izy tsy ho adimy fa niasa voamaraina be hitanao ny didy amandraraha motsy izy voamaraina be vao tamin'ny efatra de niala tao an-trano de tsy tafaverina tsony tara raha vao maka ny fitafina de aleo tonga de nataontsika hatrizao fa iny moa tsy maninona fa de iny mbo fombantsika sy ny tany fa de hoe ianao fotsiny mety gaga ny mpanaraka atsika hoe nahoana tsy manao ny mahiondrera nga tsy zoera tena zoera fa zay ny atony tompo de vite rastany de averiko fandroa le teniko teo hoe félicitation bravo zava-misy tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny Ambohipoteny nanao redynamisation ny redynamisation zay nitanterahanareo de redynamisation mbola tsy ho an'le base rehetra fa ho an'ireo tompona ndraiky tisapokotany nefa de manarivo ny tonga teny Ambohipoteny de tonga teny Filomarka Ravalomanana amin'ny politika sy ireo solomaboaka ny atokotika Madagasikara reo mpikatrika ihany koa avy amin'ny destiny manamana dia anisany namaly ny fanasana nataonao sy ireo tena pietsiketsika sy tompona ndraikitry mifoky tim ao anatin'ny boribory tany faharoa hamelohan'ny andraisanao fitenenina mikasika an'izy iny deputé Rastana de aleolo alefatsika ilay fanazava-kevitra nentinao sy ny ambiansa tamin'ny sabotsy lasa teo zay fandraisam-pitenenana nataon'ny mpikarakara mazava ho azy eto akaikitsika Andriamantoa Andrianarysosy Stanislas. Tsy anaiky lembena antsika satria raha tansany eto na fandriam-pahalemana na sakafo na fampianarana na fitsaboana zavatra rehetra ataony toko de tiana tsisy mandeha aloana de mbola aketsika be zay ka noho zany mijorotsika somboka bary zay avy any aminao iny deputé Rastany raha ohatra voavonona namana teknisiany koa le kabary natao Filomarka Ravalomanana zany anatina sekansa vitra zava-dehibe koa zay de alefatsika rehefa aveo deputé Rastany fa iny aloha zany zava-misy anisan'ny sombokabary hony nataonao iny fa rehefa alefa eo izy rehefa aveo hitatsika fa betsaka le vahoaka namaly ny antso iny zany ny boribory tany faharoa iny tsy latsa-danja noho ny rehetra ny nataonareo ny fikarakarana sy ny sisa sy ny fahavitream-pikatroka tsara ihangamba ny resan'izay deputé Rastany. Satria ny dynamisation voalohany de tamin'ny tao amin'ny espasy tao Tsiadana nanao voalohany zay tonga mahatsasasasandreny olona reny nanaovana voalohany de amaridinao zay fanamatisa milaly asy mako de mila kitikitihana aloha satria ohatra matoritory satria efa akaiky koa ny fotoana ilana azy de mila avondrona antsika amin'izay ny hery ka tapa-kevitra zay tamin'ity mandeha ty hoe andaon'izay andraikindraikitra satria be tabe ny zavatra miandry antsika amin'ity firenena ty satria raha matoritory eo ny olona de ho avy ny sasany amin'ny zavatra tsy mety de noho izany de natao mihitsy natsoina daholo le lohandohan'ny mpisorona isaka ny misy 24 fokotany moa aminay de nisy tsy maintsy nangalana fokotany de 10 angamba isaka ny fokotany natao tsirairayna anetana le olona tena vonina anetana olona laina satria mila olona tena finiavana olona mazoto olona tena mahalala ary manaraka ny toromarika rehetrarehetra de zay ny antony nakana ny olona be reny ary loko moa rehefa nilazana ary ndresena lahatra izy satria tamin'ny voalohany namolavola azy de distim ny fokotim de mivory hoe ahoana anao navatsika anazy de teo mifampikondro de hoe andoara atsika fokotim samy mitondra olona 5 tena mifidy olona zay tena mahay manetana olona tena mahay mandresy lahatra ary tena vonona aloha de rehefa teo rehefa fity iny de iny nahatonga ny rehetrarehetra io nahatonga ny olona be tabe de teo moa nataoko hoe ny toromarika moa ankoatra me president de ny toromarika de zao mena azy daholo ny stratégie sy ny fambiazany rehetrarehetra na lisy mpifidiana na mo fomba fanaraha-maso sy ravanany izy de samy manao an'izay tena anapaka azy satria raha olona zay namezana ny fampitana ny hevitra teo hoe raha antsika zao reto misy olona arivo mahery mako izy teo de raha antsika samy arivo mahery teo mandresy lahatra amin'ny 10 aloha olona fotsiny
de rehefa olona folo ray mipitapitra ohatr'izay a erana irony tosima risy lahatra ary milaza amin'ny tena marina hoe so ny stratégie a so ny zavatra toromarika so ny zavatra ataony atoko timina zava-dehibe zay zava-dehibe zay ya fa président Marc Ravalomanana ihany koa de nandray fitenenana zany manoloana an'ireo mpikatrika ireo de ho alefatsika angambizay député Rastany satria efa voninao tonga maro ny mpikatrika tioky Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa androany niatrika ny fameloma maso ny antoko nitarika ity fotoan-dehibe ho an'ny antoko ity ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha-mpanorona ny antoko fotoam-pivavahana no nanomboana ny fotoana ary taorinin'izay dia nirosona ny fandraisam-pitenenana mbola nao mafisy ny filoha Marc Ravalomanana ny antso izay efa nataony ho an'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fandraisam-pitenenana tsy maintsy avotana ny firenena koa ny fanazavany tena faly a mahitanareo maro be to zao tena faly a mino fa faly to ako ianareo sotra n'Andriamanitra tsika va de horotany amintsika fanahy masina fa amintsika amresaky zao a any amin'ny faritra le nandalova cyclone Batsiray mbola misy tsy mihinan-kanina mbola misy fadiranovana eto Antananarivo misy andreo etraketraka tonga de fangalana kerina kidina pinina an'ireo zanakitsika mafy zany tena mafy a eto Andrenivohitra ary indrindrindrindra reo le manala amin'ny masony zanatsika tsy mampite hijery mihitsy ka ty teny a eto ty laza eto ny olombelona tsiraray aby dia manana ny zo feno ary manana ny asa maha olombelona azy noho izany a tokony ajaina toy ny andrak'Andriamaso izy ireo zay ny maha filoham-pirenena miaro ny ain'ny vahoaka mponina aminy manome sakafo azy ary indrindrindrindra miazona ny vola vahiny mba tsy ho latsa-danja ny vola zay fanakalozana zava-doza nefa de zao araka le voalaza teo a reo natao hiaro ny fananana sy ny ainy no lasa no ampiasaina atao herim-pamoretana any anjehana etserovana ina nyteny hoe za mbola aveliko ihany satria nanao antso tamin'ny alatsinainy enoy ny feon'ny fieritreretanareo reo olona inona natao feon'ny fieritreretana mba mandinga anareo hoe za tiny e nofosra ihany olombelona ary misy fetra ihany ny ainako avy teo amin'ity tany ity zao a manana an'le fahefana zao a nazo baiko nefa io baiko tanterahanareo baiko tena tsy mandehany am'izay izy satria tsy manaja zany zoan'olombelona zany a araka voalaza ny pacte international momba ny droit de l'homme relatif amin'ny droit public sy ny droit politique noho izany a enoy ny fieritreretanareo mamerina ihany a isaoran'Andriamanitra fa nandritra n'izay fotoana zay alatsinainy hatramintsika miresaky zao betsaky reo olona miaradia amintsika tsy mitovy hevitra ary azo tsorina hoe tena mpanohatra na tsy mpanohatra ara fa niova ka zay antso natao teo zay zay famerenana sy famerimberenana natao teo zay de metefy indrindrindrindra ho aminareo mpitandro ny filaminana reo zanakitsika 9 taona 20 taona ankizy vavy ny akamarony vona eno zao ny kiomaraina indray mba raiso sary an-tsaina mahazo azy a raiso sary an-tsaina mahazo ny ray aman-dreniny a raiso sary an-tsaina eritrereto mahenoanao tsy mahizah hoe misy zahazy zao taxi brosy mahita azy taxi be mahita azy tsy mahatsiary tena tsy tompony tenany tsony alay sary an-tsaina ane zany de mbola sahanareo ve ry mpitanany commandement no mibaiko ihany an'ireo miaramila reo gendarme reo polisy reo nareo mahazo e tompo tany ambadika any sanatriany e zany ho an'ny sasany de lasa manatanteraka fotsiny a reto mpanatanteraka zany ho enjehenareo vola tsy toko tsy foroana nanaovana déplacement nakany Antsirabe zany ho azahoanareo baiko hoe ndana arao izy
manana ny statut koa international momba ny ancien président zany. Malala koa aho amindreo namana rehetra na netatena na nivela milaza hoe reo mpibaiko reo azo tsaraina azo arahana amin'ny asa ataony amin'ny tsy fanarahan-dalàna zay voalaza ny constitution. Teotra zany keo ny eo amin'ny fitsarana ny rafi-pitsarana rehetra aza manaiky atao fitaovana re ianareo toy zany keo ny administrateur civil ianareo malala ny tokony atao. Mbola misy manamarina ihany fa namena autorisation tany Antsirabe tsy marina zany. Miantso ary tena mbola miantso ho an'ireo ray aman-dreny am-panahy filoham-piangonana. Samy nareo mba milaza fa tena tsy saza ny vahoaka malagasy tsy mendrika ho atsika zao fanaovana ankeriny tsy fanarahan-dalàna herisetra atao amin'ny zanakitsika ireo. Miantso anareo mba hanao fanambarana ho retany ho rendanitra ny fiangonana rehetra satria kristianina tsika ary rehefa kristianina tsika mihevitra ny tenatsika ho toy ny tempolin'Andriamanitra ary raha tempolin'Andriamanitra tsika ajaina daholo zany maha-tempolin'Andriamanitra zany. Ka ianareo filoham-piangonana zay any tena ray aman-dreny azo mivahoaka itokisana ary manana an'ireo sampana rehetra isaky ny ambaratonga ny toerana misy anareo any. Ataovy re ny antso ho an'ny olona mba aminjetsika mivahoaka aloha. Fanambarana tena ilaina amin'izao andro ny Pentecoste izao. Mbo ilatsahan'ny fanahy masina daholo isika rehetra tsy akanavaka. Mino aho, manantena aho fa hiaino ianareo. Ary zany fanambarana zany mba tianay mbo fantatry vahoaka malagasy rehetra na ireo mpitondra ireo ary eto ambavaka mba anana ny fanahy masina izy ireo. Ka dia zay dia afatra tiako ampiaraka aminareo androany. Eto ambavaka ny firenetsika fa miala maina eo le satana. Fa dia mino aho, manantena aho fa hirotsaka amintsika ny fanahy masina nazava ny saitsika ame fahendrenatsika ary indrindrindrindra ame torolalana atsika. Ka dia samby anao zany Pentecoste zay nilatsahan'ny fanahy masina zany daholo tsika rapitso samy teny Andriamanitra. Tonga niatrika ity fotoana ity avokoa moa ireo pro-politika izay notariny sekretera general ny Antoko ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay lany tamin'ny anarany Antoko ny tsapa nandritra ity fotoana ity dia vonona ny mpikatroka nandray ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana indrindra fa ny fanatanterahana ny fanavotam-pirenena. Iny izy depute Rastany voromaro ny olona de nisy ny toromarika avy any filomarika Ravalomanana fa nisy ihany koa ny fanambarana miezinezina lehibe reny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny ambaranao ngambana aloha satria zao vao tafahoana atao rinan'iny sabotsy iny ny ambaranao tamin'iny fandalovan'ny filomarika Ravalomanana teny amboriboritany isanao iny. Fandalovana de ray aman-dreny moa namy hery lehibe anay satria amary aman-dreny azy any mahalehibe ny tokony filohana azy de nameny le consigne ary namy toromarika be da be ka namy vao maika akoatra mahadepute ana ao amin'ny deuxième arrondissement de na nijoro izy ary nanampy anay de vao maika eniko taty afara fa tena faly aby ny olona hoe tsy manaritsika président Ravalomanana andaotsika aiotra sy ny tany iotra sy anaraka ny zavatra tsy mety ataony fitondrana satria raha jerena amin'ny zavatra rehetra zao de matoa président Ravalomanana nanainga ary amin'ny zavatra tsy mety efa niantso fotsy izy amin'ny FFKM mba anao fanambarana anao fetsika satria de ohatra amampitondra fahafahana azy amin'ny fahamarinana sy ny fivavahana sy ny fahamasinana taona to tsy hita mihitsy mifetikany mbo manohatra zao ataon'ny fitondram-panjakana zao satria de efa mandeha amin'ny zavatra tsy eo anatin'ny norma tsy eo anatin'ny tokony izy isatotonana n'ity firenetsika ty zata tena fa tena mihita fa tena varina any akatsy any akady mahitsokitsika ka tokony ilana
raha misy zavatra tsy mety ataon'ny zanaka tokony ray aman-dreny nanalatra sy an'olo rehetra hijora no anjoro aminy ka zay nangatahana hoe mba mijoroanareo mba mijoroantsika ray aman-dreny ampanahy ny FFKM ny hery velona rehetrarehetra mba samy mijoro daholo fa tena fa tsy rariny regny zavatra miseho zelona zany teo hoe aiza vedy tena efa tsy mihinan-kalina ny olona, efa tsy any sécurité ny olona, efa tena zavatra rehetra tsy mandeha alohany, mbola misy mibaty eny an-dalana ndray tompoko ny olona hatram'izao ny tovovavy ny vao maika tena any raha am'zava le hoe hiaro mivoaka sy mifananany totra tsy n'izay ny zavatra hita mitsy fa hoe miaro amin'ny filoha sy ny namany fa ty tena raha ohatra ka ny mpanohatra mba anao politika ohatra n'izay ny zavatra andeha hoe anao redynamisation any amin'ny faritra Antsirabe ohatra ny tany andefa niny Itasy iny de miaramila tena sy ny herively tsy ny fanjany amin'ny fitonana rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra tena tonga de fa manao sy tsy atronombana lizy nefa raha jerena ndray kosany am'ty zavatra mahatsiravina ataony zareo ty de renvera tena olona capable miaramila tena manao ny asa miaramila de tsy ho hita mivera eny de tsy hita solution tsika nge olona manana fa stratégie olona manana général manana olona be da be renvedy tsy ho hita fa de mahamenatra olona fotsiny raha zanareo tena soroko ny grato mahamenatra tena mahamenatra be mihitsy lisy fa tena tsy zavatra tena fa tsy mandeha an'izay nataokany hoe ny zavatra rehetrarehetra tsy iseho an'ireo ohatra sary fotsiny nareo de ohatra ny ilananareo tonga de tsoriko ohatra hoe anara-maso sy anohatra ny zavatra atao mpanohatra fotsiny anao zay tsy atonombana anakatsakana anao zay zavatra tsy aradrariny mikasika n'iny resaka tsy fandriam-pahalemana iny tokoa de nisy fanehoan-kevitra nataon'ny député Todsoa nandritra le redynamisation anao iny député Rastany de mampieritreritra be ty fanehoan-kevitra nentin'ny député Todsoa ty de agatatsika amin'ny namana technician andefa vetivety izay de iverina amin'ny raharaham-pirenena am'izay tsika de eto de efa mampiomana antsika zany fa afaka minitra vitsivitsy misimisy eo de iverina amintsika eto indray président Alain Ndremiseza zay filoha lefitra national ny RMDM sady filohany ny antoko MCDM mbola misy avatravatra lehibe hoentiny amintsika eto de iverina izy rehefa aveo zany efa niaraka tamintsika izy omaly fa hanamafy zavatra lehibe izy rehefa aveo ampiomanoka antsika sady zany fa ho alefantsika aloha zany lay kabary nataon'ny député Todsoa teny amin'ny boribory tany faharoa satria miresaka tsy fandriam-pahalemana ny député Rastany teo de mifandraika an'izay misy ny ty kabary ity izao zao ianao raha mandeha tongotra de misy mibata raha mandeha moto veresiny zalahy amin'ny boiro raha mandeha busy misy mangary posy raha mandeha tomobile misy manakana raha mijanona ny trano misy mandrobo raha maty ianao mbola misy maka ny tolambala so zany ianao sady matahotra ianao sady mitataina velona anao mitatena maty amin'ny mitataina mbola tsisy ohatry zany nandritry impolo taona tompo lasy tompo vavy de azo lazaina hoe fanamafisana le teny député Rastany teo iny zava-misy iny fa tonga de ho avy am'izay député Rastany amin'ny raharaham-pirenena ny zavatra antranga teny CCI vato teny iny manko tena nahazo bezy be mihitsy ny zava-nisy iny zany satria ny filoham-pirenena mihitsy niaran'le fahamazinana de ozy ny olona hoe ka atao ahoana fa efiainany vaoka io fa rehefa izy moa zany tonga de hoe niantson'ny technician sy ministra izy de hatram'izao mbola mitady fanazavahan-kevitra samy miaro ny tena samy mitondra fanazavana le eo anivon'le entité samy hafa teny ny CCI vato eo zany ny mpitatana ny CCI vato ny amin'nivon'ny aménagement territoire TVNQ ny teo anivon'ny MEH zany énergie sy ny hydrocarbure ny jiramasyny sisa me inona natonga an'iny ny filoham-pirenena de mieritreritra hoe sabotage ve sa inona ny zavatra nitranga reny fa betsaka ny anio hevitra momba ny zavatra iny hoe tena napahitany ny zava-misy ny filoham-pirenena tam'le fahatapahany jirama nandritra n'ilay fanokafana mihitsiny an'ilay koloko momba ny fananantany député Rastany inona ny azonao ambara manoloana ny zavatra iny itsika matetitetika inge fa miteny foana hoe mijaly le vahoaka am'ty resaka délestage ny jirama ty fa le filoha mihitsy ny tratra
tao anatin'iny fotoana iny manakambara ianao ngamba manakambara kely fa amin'iny président antsika hoe loza ozy izy fa tena zavatra any izy lohan'ny général na fahitako azy de izao izay ny taratra le fitondrany ty taratra tsy mafy tsy afaka tena tsy mahay mitatany goragora daholo izy izay tsy mampandroso atsika iny ny profoiny zava-misy ny zavatra nisy teny vateny ka tsy mahagaga Madagasikara raha oary ny banque mondiale hoe latsaka 70 taona aorinan'ny Rwanda voabanka normal satria zavatra kely ohatran'ireny ary président Japar de tsy vitan'zareo mametrizay lasakanao ampanetretena lasako an'ity nanao mariage ny-janako tao vao tamin'ny septembre lasa teo teo amin'ny sisio vato mihitsy nanaovako izy alohany anaovana zavatra raha ohatra zay tonga de efa naka technicienne naka groupe naka anniversaire tonga de hoe groupe matanjaka mazaka ny sisio vato mihitsy raha sanatria misy manao sabotage raha sanatria ny délestage fa misy efa pareo izy tonga de efa voasorotry zany ka zany de tsy saratra teny hitako hoe mirefarefa amin'ny tany olona tena tsy eo daholo manodidina amin'ny président za mangoraka anao aloha hoe amin'ny zavatra oatra regny kosa mahamenatra olona tena mangoraka le président na fiteniny ara tena hita hoe tena otsa tetimany izy nefa ohatra zay aza manisy sentiment ianao zavatra manodidina anao tena olona tsy izy daholy tsy izy daholo tena tsy mamokatra daholo ianao raha vao niteny de sanctionne ny olona hoe raha ataonao tsona za malala be da be raha sonao zay ty président de masana mizatra tsy nanjary zavatra taratasy mizatra fantatra tsy manjary teo aloha akikinao hoe fa tena raha vokirinao iny président fa mamitsaka daholo na zatra tokony anositra ny zavatra olona tsy manjary akaikiny asa na hoe le ray aman-dreny angamba mpisotro ka nanisy voto be le nataony de hoe raha surinao zay de tena tsongorinay ty président zay miteny rehetrarehetra raha ianao zay ao anatiny départementa rehetrarehetra kitianao nke ty président nao ministre tena feza misy lasa ministre ambony ministre le izy tena tsy mivoafehy amin'ny président de reny ny zavatra manjoanao président tena marina mbo mahagaga manana ministre any angovitsika en tant que président zany mbo hianao zavatra ngezabe inaby ny zavatra tokony eventuel mety hitrango ao tonga de soroana miloha vita io tena tsy fararina ka zay nataoko saratra ataoko hoe tsy fahaizana vely izy sa misy sabotage raha sabotage kosa angambany tena tonga de hoe voasoroka le nataoko hoe raha misy tena fahatapahana rehetrarehetra tonga de mandeha groupe miaraka ny tanora vao tapaka ny groupe le sena anniversaire tonga de mirehatra ho azy iny tsisy olana mihitsy fa tena ataoko angamba fa tsy fahavoazana fa tsy vena misanatra izany fa tena hoe tsy takatra ny saindry zareo izy de tsy fahambiazana angamba le izy ny fahitako azy fa de mahamenatra tsy rivinareo nke ary tena nataon'Andriamanitra mihitsiny ho tsapany président fa de tena zay nge nanomboka tena tamin'ny andro teo aloha tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ka tsisy an'izany nataoko tamin'ny andro Ratsiraka tsisy an'izany fa nanomboka tamin'ny andron'ny président Rajaonary Mampianatsy nisy le délestage fa ny tamin'ny andro fitondrany ty voamaika ny amafy de aleo mba tsapany président fa tena zange tany tuliara nanao délestage nety vola ao anatin'ny fitezam-bola mihitsy nitapaka tena ozina tsodrana tena olona mitondra zao ve ohatra zao rangaha fikaramany manao zavatra eny manao sodira miaina zay olona miaina an'io frizidera maty na sakafo rehetrarehetra be da be nge ny fahatiadoka momba an'io hoe ka zay nataoko anao hoe monsieur le président mbo hitanao tsara fa tena mbola manana kely mba zay vitanareo para-pialanareo teo mbola manana herintaona maherinareo mba aza-pijalena nangampiaramonina atsika olona miandera olona namatsika olona fianakavitsika olona ray manana reta-bo amindreo anao tena mampalahelo président fa tena aza mbo ataovy tsara zay mampandina izy mandraisanao fehipetra fa tena tsisy mandeha zay aloha tena tsy ao daholo tsy copia-dady daholo ny rehetrarehetra io mahagaga hoe tsy mahagaga raha zao hoe jerena teny hitanao tonga de mitoy any amin'ny grevy tsika tonga de grevy zao matoy fian'ny grevy zao ny office de bac ny office de bac satria tsy voalohany karamany de tena jeu tena mitaitaina andray aman-dreny nandeha ao kalazy firy taona nefa tsy hanao examen na me ultime mesy na me 72 heures fa rehefa tsy vitanareo de tsisy mibaka zany am'ty ny fantanjana zay mandozy any camion manimba ny lalana rehefa potika
fantanjana eny amin'ny fantanjana eny amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra katona aby era Madagasikara satria tsy voalony karama tena loza de tsy vitan'izany mpandrara ny mpanao lalana tsy mena karama ny zavatra rehetra tsy voalodolony karama de inona ary zay liziny satry tena raha zany président marina mandray fepetrana ny eritreritra fa tena tsisy ao daholo zao ny farany angamba ny zavatra tsy mandeha amin'ny zavatra tokony izy efa le grève efa noresantsika tao. Le grève efa noresantsika tao de tonga de tena ny nataon'ny mpanohitra nataon'ny fihetsehana nataon'ny mpanohitra zao de tena tonga de mivory nareo de mbola misikily biby ihany nareo anao zay mikimaky zay mbola alany anareo sy zavatra rehetrarehetra le zavatra essentiel tokony atao amin'ny fivoriana le fikona otom-pirenena ina dolo ihany mampangarara fividianana sy nareo zay mbo ohatra hoe forme fotsiny nataonareo ohatra hoe fialana olana fotsiny fa tsany tsy mahagaga raha mivoaka ny olona fa ny olona ve de nahavongy nareo voaloha tamin'ny doblasy rehetrarehetra de mikimaky nataonareo fa ny olona nge tsy azonareo zao atao zay tianareo atao tsony tsy mifanaraka ny heviny mivoaka tsy zany mivoaka ny olona maly mivoaka fa satria zavatra forme zavatra tena zay tianareo atao izy ohatra takokenatra fotsiny nataonareo fa tsy tonga de basa zay mahapetanareo natao de tsy lanilany olona fa de raha tena tianao miangavy ataovy tena le mangarahara tena hoe ataovy ny refonta ataovy tsara ny disprifidiana ataovy zay marimaritra raisana zay vao mandeha fa nareo aza mieritreritra hoe zay tianareo atao de alefa tsia ny olona fa tena fa maimbrasa fa sorena be amin'ny zavatra atao rehetrarehetra sy nge tsy mampandeha nyty zavatra ty na mandeha mbola mandeha fa tsara sodranotsonareo fa malaelo aminareo olona ka zay zavatra dia tanareo rehetra tsisy mipaka am'zy sady tena mivoana amin'izy. Eny ary député Rastany maraparantsika matetika anao mitondra fanehoan-kevitra momban'ny lalana eto Madagasikara zay ngamba satria tena embouteillage be zao maraina teo de eo foana le misy lalana vao natao ray volana teny bypass teny efa goka sahady le izy am'izao fotoana zao manoloana ny Olsim de misy ihany koa ny lalana zay mandeha de ministre moa zany no maliny teny amboarina ny RN13 ataonao autoroute any anjehana le 2023 daholo io 80 km no vita mandrapatonga ny juillet any amin'ny autoroute zay atao eo amin'ny 250 km eo ataony RN13 anomboka ny coup d'envoi anjany any amin'ny herinandro ambony any ny RN12 ny RN5 efa zao ny sisy miasakasaka vita tany rivorenivohatra ihany koa nefa mbola hitantsika le tena fitohanana be ianao matetika miteny an'le hoe mba manaova an'le express hoe le lalana miantona matetika ianao mitondra an'izay adevitray ianao moa teny an'ity lalana ty vao maly ministra ny teny an'izay mino fa mba manakambara ianao alohany tena marana antsika sy député Rasta manakambara satria le izy raha nijerena eto amintsika le lalana ke fa le lalana ny urbanisme teo aloha tamin'ny nanaovampanajana tany azy de efa tena tery misy trano daholo le gauche à droite de tsy afaka manao extension tsony ianao ny solution tsisa raha mandehitsika any amin'ny party any amin'ny Europe ihany na mandeha any ambany tany fa le koan'izay ho alafo be eto amintsika be vato misy nampy freatika be sarosarotra atao ihany fa le lalana miantona izy ny solution raha ohatra anao de nirzareo io zao nalefan'zareo ohatra zao ny santeo ny olona nakitanao tany mandroso zao tena miantona izy le ty ambany tena miservira tena tsisy embouteillage mihitsy tena zao ny tokony ataonareo tsy teleferina teneniko azavaky rehefa avy eo zao ny tokony atao satria manafoana ny embouteillage au lieu de anao le indrambola 150 millions d'euros ianao mahavita zao mora kokoa ary sady mora atao maintenance sy ny tariny afaka ny embouteillage zao niny olona zao mbo sosikevitra ngeny any etiko zao natao express zao le lalana eny ambony ohatrany tetezana miantona lava be zao ny zavatra tokony atao fa raha ohatra tsika nindianina zao makieniko tamin'ny vaovao tena efa nataony
commune le izy natao commune ny zay elana ny poteazy fa tsisy hevitra tsony fa angamba dia accéléré natao zay atao ny téléphérique dio sa ory nazavitana nareo olona tena manana olona ingénieur manana olona technicien manana olona fianareo manana mba fananao fanididina momba an'io satria ny téléphérique io mba hanala le embouteillage mba fantany zareo moa vitesse ny téléphérique nge 6 mètres par seconde zany io 21 km ao anatin'ny adiny ray ary tena ilefa nilazako anareo hoe ahoana zany raha ohatra ataony téléphérique ananala ny embouteillage raha avy ny oranao aly izy de efa mijanona mikotroka de efa mijanona 11 sur 12 nazo ampiasana de 12 mois ary tsy fantany zareo fa ny tena zava-doza ity le réparation maintenance an'io lafo tena lafo ka tsy fantako hoe efa heritaona tsy tapany sisany empolona tao ngamba amezana sady mibabitra ny malagasy mbola mi bombona ho an'izay mpitondra fa tena tsy atana tsy atana tombontsoa mihitsy ny rentabilité mihitsy io fa tena mamono tena fahamosavina tsika za tena miteny za député rastany tena miteny fahamosavina fa tena tokony tsy aketsika malagasy fahamosavina azy amtetete mbola manana ingénieur manana olona technicien maninona raha mbola andefa tany velany lo nandefa olona tany mbo amina sangambany tsy fantako na misy bojo na misy zavatra hafa omena fatin-javatra trano de mena dio de reste ny valiana de misy sady misy vola posy misy bizina no any fa raha ny tena ny zavatra normal zatra tsy mipaka amin'ny teknolojia ka zay nataoko any hoe ino mbo jereo vao mpitondra aza lany vola voalohany téléphérique raha samy miatona any aleo manao express way izy fa aza mitetateta manao any fa miany endafernake izy mitondra an'io ambony trano mirodorody tena fahatahorana be ohatran'iny ary tena zay lazako anareo hoe eran'izao tontolo zao mbo jereo mbo mpandeha antsika eran'izao tontolo zao tsy mbola nita toboko hoe aty any capital ny ville misy téléphérique fa eto amitsika tena zavatra tena marina mihitsy ny teny président zaina hoe zavatra tsy tao anatin'ny empolo taona hita tamty fitonany ty daholo faraparany ary misy vaovao nitranga tery amin'ny boribory tamin'ny faharoa nisy anao tery satria nisy tany otsaka teny de nandeha teny député Rastany maraparana antsika azy efa ao ihany koa ny tsy napozindreo fianakaviana mipetraka eto amin'ity toerana ity ny dahoara tery amin'ny boribory tamin'ny faharoa tery amboy depona tery tany otsaka vetivety technicien Paninana misa efatra no voakasika tamin'izany. Nisy tamin'ireo trano ireo no vao andalam-panamboarana saingy izao ny arandoza izao. Trano iray ihany no rava tanteraka tsy nisy azo niraisina intsony. Tsisy nyetratra mitenjera le tany satria zavatra tsisy nahita vatarika enjera le ty tany ty de zay mpanamboarana de kakabe ohatra nisy zavatra niraka amty mandeha mankadiky ny trano zay nakana ambadiky ny tranonay jereo fa misy zavatra mipasaka be de vina eo ajoka mipasaka be ty de andro misy rano ela fa tena lasy ty de zay vao ndeha dipy hoe ijerika ela an'le izy tonga de nitoboka be le tany satria le zay zany ohatrany hoe juste mivoaka tao an-trano de le tompo-trano nahita le avaty ambany mitsaka kely de ozy niteny de izy nanatoana hoe jeresandy ozy izy fa tady otsaka de izy mijery le eto ambany masoko tery am'le ambony be jereny eny ambony efa misy ozy be tena efa ilatsaka de ozy hoe orohoro-tany de le sokinay lasa niridana nakaty am'le antsana be nandeha nitsoka moa za tsy maintsy mbola naka le zanako kely tao an-trano de izy zany no nieritreretiko hoe le tranonay le trano anankiray le tena potika eo ambony de tsy najery tany tsony ava zay mianaka zany nandady tao anatin'le dalina nitsoka an'le izy aika rehefa tony zay de nijerena le anay tsy de potika zany fanaovan'iriny fa le an'olona teo ambony tena potika tsisy andraisana miaraka amin'ny materiel vao napidiry vao ainga tsy nisy alonona ratra na ny ainana fohy nadritra ity loza ity raha ny fanazavandreo mponina trany tetsakilany tsy ny salasala fa nidana avy trany tena toerana nisy olom-bahoaka sy Stanislas Randrianarysofo nijery ny zava-nisy tsy nitazapotsina anefa ny tenany efa milazany anampy ireo fianakaviana ny arambona ireo da madepité ana mo teo nangataka ry zareo hoe inona mbo azonareo atao amin'ny maray mandeha ana de le reo tratra mivonareo ao anatin'ny volana mitezava trano tekaiky ty ovako zany mandro azy de mieko azy ko mivary amin'ny vary azy ko hoaniny varibatona vahany olana zay nanjara bridgement depité anako de zay zavatra ataoko satria tsy hoe tonga andalo fotsiny sy ny tariny fa zay mbola lara-pahamena lisitria le olona aloha de hoaniny zay lara-pahamena
fisaorana mitafitafy moa no natolotra ireto fianakaviana ireto ho an'ity Sasolomambahoaka ity. Lafonjy fitona fanjakana zay dia fanjakana hitanay aloha zao dia député Rastany ihany mbola tonga eto efa akaikina eto dia izy zao nitarainana eto. Efa nanao niezaka anay zay tamarana ny antso président rehetrarehetra tonga ihany zareo fa ny zavatra nahagaga anay nefa ny ana dia nisy ara ny pompier Antsoina Maraina efa adiny 2 adiny 3 loty arina vao nisy an'izany tonga teto. Eny e député iray raha tonga talohan'ilay tena mpamonjy voa. Tsotra betsaka anao député tonga teto ary tsy nanary anay ianao ary tena nitazomina le teninao hoe rehefa miara-miasa aminahy dia miara-miasa aminahy ary rehefa miasa dia asa. Ya, zava-misy teny Ambodepina boribory tamin'ny faharoa misy anao député Rastany amaranantsika ny adevitra tsy azontsika nalovany ireny satria fahoriana zavatra tampoka tsy ampozina kanefa amin'ny lafiny ara-tsosialy ny fampitsindro tonga tena toerana ianao. Tonga tena toerana toko satria tena mampalahelo nge tsy orana mikotroka tsy fahavaratra tsy rano nefa dia malama maina fotsiny ny tany eny. Za tamin'ny teo aloha teo fa nitabataba tamin'ny BRGNC tamin'ny commune hoe aza velanao construction fa tena ny olona nge zao tsy malala an'izay zavatra hoe inona zavatra loza mitatao amin'ity fa noho tsy fananany tany no fahatanytrankely zareo fa amin'ny antsana daolo nge ireo mipetraka amin'ny trano efatra amin'ny 200 tafo nge ireo hoe efa nataoko hoe oka re tompoko aza manao aza velanao construction ntsony ny olona ary mbo jerevo satria raha voavy eo ny orana mbola bedabita ny antsana be mitatao bedabe mbola purana io zava-misy ka dia misotona ataoko misotona lakolosy mamy avertissement anareo ary BRGNC mbany fivondronana dana mbo jereo kaiky manomboka androany io zavatra rehetrarehetra tsy io ihany fa tsy eo amin'le sary fa efa heritaona any efa niteniko eo fa nalefako sary tamin'ny ty fahita lavitra ty koa eo akaikiny eo ambadika ny Rovao misy vato mitatao ngeza be nefa lalakely fotsiny fa trano be daholo rino efa mitsakitsany izy zao mbo mangataka re tompoko mba hasoro aingany io fa mino amin'ity taona ty indrindra raha sanatry tonga ty téléphérique teo amin'ny vibration na pylône teny dia efa ingamba dia ho faty atao apetsika mianakavy ka zay ny zavatra mbo apitako hoe mba jerevo le mpiaramonina antsika fa aza zay mampetanareo ihany natao fa mbo jerevo raha hoe mbo anareo aloha amin'ny fitondrana ataovy zay mahasoa zay misoroka sy zavatra tsy mety rehetra amin'ny fiarahamonina zay ngamba ny zavatra atao kely ary zavatra farany dia ohatran'izay koa ny nangatahako hoe eny midigy koa dia eny midigy nanaovana trano dia rehefa toa tratra ny rano dia miteraka dadabe tonga voalohany dia tonga koa ny zavika rehetrarehetra malasa petit champignon ny eny amin'ny digy rehetrarehetra dia tsy mandray fepetra ny fanjakana mba jerevo daholo zay tompoko anjananareo momba an'izay sy mampety an'izay sy manaraka ny regla de fa tena apetraka aminareo fa tena mijaly le firenena ary lasa miembotra be tsy mahagaga raha ataon'ny olona hoe miembotra 10 taona miaraka samy ety Afrika atsika sotra toko zay ngamba ny teny foy fa za koa dia lako tsiny fa mbola narary mafy tena niakatra fanjary moa ty adidy fa tena mbola tsy amin'ny forme nahitanareo na fitenenako arana zavatra ataoko tena mbola tsy eo mihitsy fa adidy atao ty namana faniry dia tsy maintsy mitraka tsy maintsy mijoro tsy maintsy manao hevitra eny ary makasitraka ny député Rastany dia mahazo fahasalamana satria izay tokoa le izy hoe aleo ao izy ianao avoana fa ny resaka tsy maintsy atao ary ny zavatra maro ifampitafana avoaka satria mafana ny toedrarà dia mahatsiaro manana didy ho an'ny tanindrazana makasitraka ny député Rastantsika dia efa iomantsika zany anay andray ny président Alain Ndremiseza zay filoha lefitra national ny RMDM sady pitarika ny MCDM ihany koa ao anatin'izay fandehany raha politika eto Madagasikara zay efa niaraka tamintsika izy omaly fa hiaraka amintsika eto indray izy androany ao anatin'izay hoe zava-misy eto amin'ny firenena zay betsaka ny zavatra tsy maintsy resahany betsaka ny zavatra tsy maintsy hitondrana fanazavana satria miazakazaka isan'andro san'andro moa izy ty président Alain Ndremiseza
de zay ny antony mahatonga antsika hoe rehefa mbola misy ny fotoana dia tsy maintsy miezaka foantsika mifampitafa ho an'ny vahoaka malagasy. Efa nandalo teo Joseph Félon Imomy, nandalo teo député Rastany boribory tamin'ny faharoa, de eto ndray zany amty andihan'ny manaraka ty zany ny faraparany ny fandarantsika zany dia miverina amitsika fa teo omaly tsy mahafoy ampanaraka miara-manonja ny président Laindremseza de miaraka amitsika ndray izy zany am'izao maraina izao hamaraparana atsika izay fandarana izay. Président Laindremseza eny ny zava-misy zany dia efa fatatsika tanteraka zany ny zava-misy nandritra an'izay fotoana izay tao anatiny 420 ora mivoaka ny efitrano ianareo de niazakazaka ny raharaha de ny seny nanohy an'le adevitra ihany na izany na tsy zany aza nefa de ny mpanohatra tsy mijanona eo amin'ny lafin'iny zavatra nambara omaly iny fa de miezaka mamondrona ny hery ary dia nijoro teo zao ry sénateur Joseph Félon de miteny zay de tena manohana tanteraka amin'ny mpanohatra ary zay de tena mitady ny sin'izay fikoanandoha sy ny rehetrarehetra zay. Ny fanjakana nefa etrakilan'izay de tena azo lasainy hoe mangorory tanteraka mihitsiny de mitady ny diversion sy ny lafinjavatra amin'ny lafinjavatra maro mihitsiny mba handinana an'le resaka ohatran'le tsy antsony le cause fa te hanao an'le lalany anditra foana makany an'le fifidianana zay tsy hitondra vahaolana. Zay angamba ny adevitra président tonga eto indray ianao. Misaotra ny faniry nanolotra ny ty fandarana androany ty. Miraba ny mpijery sy rehetra ny MPS sika na eto Antananarivo zany eto amin'ny renivohitra na any amin'ny faritra na ireo any ivelany koa satria ny any ivelany de BDP manaraka atsika. Ye faniry BDP le olana eto amin'ny firenena misy ny antsofoana zao zay nataon'ny député Stany teo tsy fantatra zay tranga aminy rehefa mitranga indray le vona vo hoavy any indray zay amangy. Mampalahelo ny zavatra ohatr'izany. Misy koa am'izao fotoana zao ny tsy haiko na panina sa délestage inona ny ilazana azy fa de nahoana milaza hoe za moa tsy nahita fa hitako amin'ny Facebook misy sarin'olona maizimaizy zay ataokana ikabary na maninona de iza ary ty hoa de efa somary mitazatazaniko manao solomaso ohatra ny olona fatato zany ke ela be vao tonga sainy ay o ny fivirina tao amin'ny CCI no nisy délestage na panina tsy any ihany io areo ny olantsika etiko miditra vao ividitra amin'le tena zava-dehibe hoe makaka amin'ny malagasy any amin'le olona manan-katao sy ny tena manambola sy manam-pahefana ny azakazahana rehefa ireo ny voan'ny zavatra mialatsiny amin'ny teny an'izany mivoaka rehefa nareo vahoaka ny vo eno zany ry azon-damosiko tsisy mahita ohatra délestage raha voavoany amin'ny toerana misy ministra na any amin'ny filoperena ay mifandobaka mihitsy ohatr'izany teo fangalaran-jaza fefa firy taona rangatiny izy fangalaran-jaza teto Antananarivo tsy efa taona zao eraky Madagasikara efa taona zao rakely ny efa narenesako an'izany teo amazy eo tsena eo amiko anaty tsena amin'ny andro sabotsy alahady be olona be iny mihitsy no makazy tonga ny 4 de nakangala-tsaza roa sa telo malaza be zay resaka tsisy olona tonga teny zany zany magaky tsisy manam-pahefana tsisy polisy tsisy gendarme aniokoka fa rehefa hoe zanaka député ny misy olana tonga teny rakoto tonga teny rabe zay le magaga ary zay mihitsy le fitondram-panjakana zay tsy mahita ny fahoriam-bahoaka fa mahita le fahoriny manokana ihany zany fanjakana natao anazy io fa tsy fanjakana ho ataotsika vahoaka. Zay no zavatra voalohany efa adidin'ny fitondrana no mitady ny vahaolany ny vahoaka zay ny fidy azy de ambava homana po mieritreritra mahita zany raha tianareo itoy zany de anjaranareo fa zay kosa tsy afaky ny aniry hoe tsy maintsy zao ny izy fa zay mahafantatra hoe tsy zay ny lalana tokony atonga antsika any amin'ny fampandrosoana sy any amin'ny tsaratsara kokoa. Ya misy zavatra actualité kely nyseho omaly satria ho tena ho avy any amin'le politika rehefa aveo président Laindremseza fa nisy zavatra nitranga omaly de efa karazana fitokona grevy de am'izao tsika indray zany miteny azotsika vaovao ho an'ny mahajanga any satria tsy manaiky ny vahoaka amin'ny mahajanga lay hanapahana an'le lalana araben'ny lycée anaovana gymnase zany am'izao fotoana zao ary azotsika akomba avao zany de mifanilika ny eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna sy ny préfet hoe izy zany ny anao fanambarana am'ty raha mahajangy ty satria mazava ho azy zany misy pression quelque part any ambadika any zany mikasika an'ity ary ho tafiditra ao anatin'ny lakoron'ny lycée mihitsy le anaovana an'le gymnase de ny arabe koa ho tapaka zay efa lova elabe ary nampiasaina sy ny famezivezena nandritra zay fotoana rehetrarehetra zay de
misavoritaka zany fa mivoaka majanga moa zany de maneho firaisakiny hoe iara iny zay efa mpitehana efa ela be ilay gymnase de zao vao kitehana hatrany amin'ny terrain tennis sy ny rehetrarehetra voakasika ty raharaha ty azotsika akombavao zany rehetrarehetra ny fitokonana ireo ny karama tsy voaloha ny tany ery ambodiny sotry ho alain'ny tsy miankiny ohatra zany ko Andravoahangy manao fitokonana be mpivarotra Andravoahangy tsy manaiky ny tantanany tsy miankina zany zava-misy eto président Laindremse toatra manaprofo hoe zany tenenin'ny mpanohatra hatramin'izay hoe tsy maintsy miverina am'resaka nareo fa tsy tavavoaka efa mazava ho azy ange fampidinihina daholo ny mahatonga an'izany ny any Majanga zany raha no fampidinika tamin'ny vahoaka ianao mijery hoe inona le zavatra tena eritreretin'ny vahoaka sy ny zavatra tiany vao manao zavatra mety sisy olona ohatr'izany mihitsy fa efa mitranga foana le disadisa zay vao na piasa hery na piasa tetika na izara vola eritreretina mana an'le olana eto amin'ny firenena ka tsy tonga lavitra zany zay ny idirantsika makany amin'ity le resaka hoe resaka fihetsiky ny mpanohatra teny amin'ny seny ity satria miteraka resabe izy ary be de be mihitsy ny antso an-taribia azoko na avy any amin'ny fitondrany zany ny teknisianina any amin'ny seny zany ny samy mpanohatra zany de samy manontany daholo fa ahoana zany ho avela am'izao ve reo de mazava mihitsy ny resaka nataonay ao anatin'io taratasy nalefana iny tsy ny resaka ny seny mihitsy anie zahay tsy niteny zay foany ny seny aza miasa ny seny tsy nanakotana fivoriana mihitsy hoe nanle taratasy ara izany lehibe ny délégation de napetraka de niteneniko tamin'ny lehibe filohan'ny seny hoe apetraka amin'ny fahendrenareo taratasy io raha maky anareo tsara ho an'ny olona zay mbola anatrika tsy mamakinareo anareo ny fivoriana tsara zany fizay mpanohatra de ivoaka ay moa noho nivoaka zay de nanangatananao ny député ny fitondranareo iny taratasy io vakiova sokafo fa sao de misy pomba fantatra de ny vakina de hita tao hoe voalohany mangataka ny misiny ny démocratie tena izy izay tsotra ny zany ny démocratie tena izy tsy tena izy zany zao démocratie zay aminao ahoana moa no mampatena izy ny démocratie misy olona mivoaka ery analakely mitabataba marina mety diso izy fa mitabataba hoy izy moa tianarany salamilany Biar Marcelin makeny analakely izy mitabataba hoe zay tsy manaiky an'izao fitondrany zao zony any miteny an'izany izy rery ny teny de mivoaka ny fitsarana de dimitaona zany tsy izy ihany any Roly Mercian mbola ihany mbola Tafaray mbola any izy Berija mbola any zany olona rehetrarehetra zany na inona tenenao na inona tenenao gadra politika no filaza azy tsy mendrika an'izany ny firenentsika mitady fitoninana eto amin'ny firenena mitady ady hevitry ny olombanina sy olona tia tanindrazana ny firenentsika zay no tondrana asika noho izany mazava ny taratasy nataonay eo apetrao aloha ny resaka politika ahoana anaovana ny démocratie sika faharoa avao amin'ny démocratie apetrako nivoaka ho azy mikasika amin'ny fifidianana fa tsisy démocratie tsisy fifidianana zany tsy fatahorana fifidianana zany fa ny fandraisana andraikitry ny rehetra mba ho tsisy disadisa rehefa tonga n'le fotoana ivoahany vokatry ny fifidianana ka ifaniliketo hoe mpangalatra indray io tsy mandeha am'zelony io 1 million nangalariny io ho avy ndraiky io ny président na vice président ancienne hoe ka tato ane nisy 1 million fa zao vo hita zany rehetrarehetra zany mahatonga anay miteny an'izany apetrao aloha ny resaka politika tsika miteny zao de mazava be mbola misy 5 ange ny toeram-pifidianana tsy misy olo bofidy efa amin'ny mbolana 7 volana 8 volana de andeha ny fifidianana manaraka mbola misy birao mpifidianana nisy olo bofidy tokony mipetraka 5 amitsika miteny zao ampifantarana amin'ny vahoaka malagasy mbola tsisy olona voatondro satria mbola mandeha ny fitoriana tsy mety zany ny lalàna nataontsika mikasika ny fitoriana mikasika ny fifidianana tsy mety ny procédure communal zany zany io le procédure mihitsy tsy meky meko ohatra indray ianao raha ny lalàna nipetraka teo de tokony mandeha manao fafanambarana manana compte daholo any amin'ny banky ny olona milatsaka ofidiny de tsy maintsy manao rapport izy financier ny aky ny zavatra nataony tamin'ny campagne électorale na tamin'ny fampelezan-kevitra izy rehefa avy eo ao amin'ny député tsika olona enina ny nanao ireo nevo ny fidiny lalàntsika ry zareo zato mahery eo olona enina ny nanao an'izany petraka amin'ny fanontaniana misy tsy mety koa zany le lalàna tsy mifanaraka amin'ny zava-misy matotsy manao ry zala mialatsiny manao ry zala satria amin'ny fotoana io miaraka amin'rona daholo hoe ifidy fa io nge tsy hoe ny an'ny fanjakana ihany mialako tsiny fa ny fanoherana koa tsy nanao ihany koa
dikan'izany tsy maintsy dinihana le lalàna natao fa misy tsy mifanaraka sy tsy mifandraika amin'ny zava-misy matoa tsisy manao ny olombelona. Zay zany no zavatra tsapatsika. Izay mahatonga aminay miteny hoe ny resaka politika no mitondra makany amin'ny resaka teknika, fa tsy any amin'ny resaka teknika zay vao atsoina hoe avinareo anareo miara-mandray anjara amity. Zay zany le resaka misy namana zay miantso adefitra be mihitsy ka nareo nge tokony ao anatiny ao nareo de ao nareo mahita azy, ao nareo mahita azy ahoana. Avoaka zao ny décret avoaka ny fitondram-panjakana, ao misy article milaza hoe izay tompona andraikitra ao amin'ny fokotany no mitarika ny asa-panisana. Iza moa ty tompona andraikitra lazaina fanery. Maninona tsy tonga de lehibe fonga misy tompona andraikitra fa tsy lehibe amin'ny fokotany ao amin'ny fokotany za aloha tsy malaly. Sa inona chef quartier, sa inona le hitarika azy. Dikan'izany mazava ho azy fa na izy ao amin'ny fitondrana ary tsy mahasamy laza hoe iza nitarika azy, satria tonga de hitany olona mifandray ery ministry ny aty tany no hitarika ny fanisana mbahoaka atongavantsika ny fifidianana mangarara. Aiza ny epety an'izany? Na lalàna daholo zany. Aiza lalàna daholo zany, famitokodona dalàna daholo zany. De davintsika ty hoe ahoana no mahatsika ny olona ny firenena iny io nge ho azo alefa am'izao hoe. Zay no mahatonga anay miteny zay tsy ray tsy kombakomba amin'io zay. Ny président Ravalomanana, ny filoha Ravalomanana zay nieritreritra mihitsy any amin'ny fifidianana io raha tsy zany izy nge nidina teny amin'ny arabe fa ela. Manambahoaka zay afaka midiny zay. Fa raha nataonay efa ela be io nateo an'izany fa ny filoha Ravalomanana mihitsy no manaka hoe aleo tsika anao fihetsika olo-kendry aleo ilamina any amin'ny fifidianana tsika mifanazava fa tsisy matahotra anareo. Fa amin'izao fotoana zao izy mahatsapa tena tsy mety kosa ty fa tena tsy hitako tsara zareo daholo no maha-demokrasia ny firenena. Ka zay indrindra ny teny an'le demokrasia tena izy misy teo président Lendremtsesa tena tsy taratra mihitsy zany. Le hevitra fototry ny demokrasia, ny fahalalahana an'io hevitra, ny zo fototry ny isam-batan'olona, ny zony filoha teo aloha, ny zony na ny lalàna amin'ny fanohana raha tsisy voaja mihitsy amin'izao ka le demokrasia tena izy hoe antenaina ampiatra an'izay ny fanjakana ary raha tsy mampiatra ry izy de forcena izy ampiatra azy. Zay no mahatonga anay mivoaka amin'ny fifidianana. Za mazava be ny teniko misy namana teo ny adevitra be mihitsy amin'le izy satria izy koa technician mialatsiny ohatra ny afafy zany lobako zany. So tsy bogosy amivoaka. Bogosy hoan'io. Tsy mijery antsony ny fandaharana reo tsoka daholo. Alatsiny adevitra be ny technician tokony ao anaty vilanina reo no fenoarina. Ka zay tsy te ho fenoarina ko. Efa vitanao daholo ve ny zavatra etra de zay no iantso anay hoe avy am'izay nareo jerena ny aty vilany zay tsy mihinana henan-kisoko. Miarosonao henan-kisoko. De mialatsiny zay. Sosisy feno lamina. Zay sosisy feno lamina no itsonao anay azafady. Zay le olan'izay. Ka hoy zay hoe io raha te hanaja ny demokrasia, te hanao zavatra tena demokratika tsika mandeha araka ny firenena tandalana de tsy maintsy ny aty amin'ny politika aloha no miresaka vao tonga ny any amin'ny teknika. Tsy zay ny atao fa tsombadika de mazava ny taratasy ny soratanay tompoko aza ataonareo eny alohan'ny omby ny sarety. Zay izy io. De efa mandeha makany amin'ny disadisany io zavatra ka zay tsy ray tsy komakoma am'izany. Zany tsy manako hoe raha te latsaka fidina nge Lendremtsesa rapitsa afaka milatsaka fa fantatro ny loza mety andry de fantatro no zavatra ataoko raha mitrangy zay loza zay. Zay mahasamihafa azy. Ianao no nanao an'io ilatsaka zay sitrapona eny ary fa rehefa tombo eo de hitantsika inona ny tranga. Zay io. De nanome ohatra ako. Ny rafi-pifidianana rehetra ny Sénégal de 9 volana no nanovana azy. Ady hevitra fikeo nandom-pirenena natao tany zao tsika miteny zao tadifa mono ny ao Sénégal satria tsy mety manao le fifidianana ny mpanohitra fa milaza hoe misy tsy mety eo misy osika ao zany zava-mitanga mbola tsy milamina ihany. Itsika zavatra tsy nifanarahana tsy teniny rana no andeha anaovana zavatra efa hita fa tsy nety teo. Olona miasa tao amin'ny seninge no nampitahorina no roana fa milaza hoe misy lesiko be ato hoe. De zao tsika de any amin'le liste électorale ihany no resahana. Efa 6 volana. Zay BDP nge ny vahaolana zay manana vahaolana azonay aroso. Fa zay tsy tonga ao ny vahaolanay ataonao any anaty fako de kelikely fotsiny ny ahitsitsinareo de rehefa aveo lazaky nareo ny tao hoe. Ao mantsy misy tena kinga mihitsy am'izay ka nareo nge nanatrika teoko tany nareo maninona tsy niady. Zay le olana. Zay no mahatonga amin'ny teny
resaka politika aloha zao resaka fampidinihana politika aloha de davy fanoerana vity zay zay tsika vao miresaka mandeha makany amin'ny teknika zay azo raha miasa iarahamanao contradictoire ozy mivaza oziny any amin'ny lafiny tribunal zay miaraka manatrika daolo maninona tsy asianan'zany azo atao zany ao daholo ny samy zay candidat 10 candidat de misy olo tena candidat 10 manao contrôle zany azo atao zany PDP ny zavatra efa hitanay azo atao fa zay tsy hita taran'izany zao rehefa tonga amin'ny fampianatrena ka tonga amin'izany resaky zany de ataotsika izy zay zany le mahatonga anay mitena ansika noho zany le démocratie mihitsy ny misy olany tsy mety anao izy nanao raha sanatry izy ka tsy anao ary de manontany izy nge tsy anao ina miteny aminareo izy tsy anao de tsotra fa ngamo tsy io fanjakana io nanao hoe ary nanao voadyvoady fa hoe io ambotsatovy zay natao lasa fipina trondroa dia natao kianjany demokrasia ary nitokanana nylazaina mamazo miteny ao daholo zay taiteny rehetra malalaka ny fitenenany eto Madagasikara marina mafiranaharitra 3 volana koa rehefa zare ranga maniditra atao stafiditra zay ihany ny akoatran'izay tsisy ampidirina zay zao izy moa izy atsony ny andana koa ifangaro amin'ny amalina sy ny trondro zay iny zava-misy sao de manitsaka voninkazo zany ao daholo zany de hogadraina hoe nanitsaka voninkazo za zany mity hoe tsy maintsy velomina ny demokrasia eto amintsika natinana tsy ahoana nanaovana an'izay raha président nandrimosesa zao ny sosikevitra ataonay aloha mahazahoana miadevitra sy manao zany rehetrarehetra zany mba manosika makany daholo ny fanoherana fa ny fanoherana de mitady ho an'ny demokrasia tena izy ny fanorenany fotony ny andehanantsika amin'izany ametrahana ny rafitra rehetra azahoantsika makany amin'ny fampandrosoana amin'izao efa misy tandinin-doza zao daholo ny firenena rehetra noho ny fahantrana noho ny tsy fampitsakafa noho ny solika zay efa manahirana noho ny ady misy any amin'izareo tandrefana tsy maintsy miditra amin'izany tsika natytsika ary zareo koa manosika tsika hiditra amin'izany zay inge tsy de niteny fa ny avy any ivelany no milaza hoe fanjakana tsy mahavita azy io hoe fanjakana tsy manao ny asany amin'ny tokony ho izy io hoe zay indrindra fa tsy izay ny teny an'izany fa mila vahiny ny teny an'izany iny ma vao heritreritra zany ny zava-misy de zao ny zavatra hitanay rehefa ny foananareo ny kianjan'ny demokrasia anareo raha angaty alao zay aminao ny kianjan'ny demokrasia anay zay aloha ny vahoaka malagasy iteny de hitanay nareo raha isaisambotra hitanay nareo raha sanakorotana ny toerana eritreretinay eo zay mantsy mahatonga any amieritreritry ranga asivo kianjan'ny demokrasia manana folana any amin'ny tribunal mba mitabataba eo izy za zao nitondra nyty nananina voa za zao nandeha tany amin'ny domaine tia ny taratasy tany ka eo izy manazava ohatrany hoe tsy manaiky tsoahana am'le tsena ny sasany ohatra zay nanajary samy manana soteny eny atao malalaka za miangavy anao de mato folo teo aloha marika Ravaly manana toerany ianao ampovoanina Antananarivo de ny atao hoe kianjan'ny Macron eo ampovoanina Antananarivo mety fa iny olona tsy mila mandoa frais fa lafo ny frais andalo izy de miteny miasa zay io Macron io misy milaza hoe kianjan'ny Tim tsy kianjan'ny Tim zany io tompoko ary angatahana mihitsy amin'izao fotoana zao zany no atao mangataka amin'ny président Marc Ravalomanana omeo an'ny vahoaka io président Ravalomanana ho ampiasainy ho ataotsika kianjan'ny demokrasia ohatrany tsara le hevitra tena vaovao lehibe zay sosikevitra zay sady fangatahana aloha Marc Ravalomanana fatako ny heviny tsy fatako ny heviny fa antsoaviny ataoko ny eritreritra hitako hoe tsy maintsy amena sehatra ny olona hiteny fa tsy mpanao politika ihany ny tabataba eto tsy hoe rehefa miteny eny mpanao politika de mariny ary matetika ny olona teny ny mpanao politika nareo mihitsy ny tena mahatonga an'izao fahoriana zao eny tompoko hoe zala indray miseza de mahatsapa fa mahatonga ny fahoriana ny zavatra ataonay mpanao politika fa raha tsisy mpanao politika moa de ahoana ka le iny moa zany fangatahana hoe any amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny toerana macrobiolojika mba ho kianjan'ny demokrasia dikan'izay zany de hoe halalaka amin'ny fanehon-keviny rehetra ary ny zavatra rehetra zay mandona ny olona amin'ny lafiny ara-sosialy ara-ekonomika ara-politika afaka miteny asitsika sonorisation eo ao zavatra tranon'olona mitokana izy manome azy hoe za de manaiky fa omeko de mba asaotsika fanokafana ohatrany fanokafana rehetra de hitatsika eo ny président Marc Ravalomanana anao vela amsandroka kokoa ameko ty anaovana kianjan'ny demokrasia ka afaka ray volana de ajanony de hitany mahasamy hafa an'le olona am'izay
fa de za mangataka aminy raha voniny izy a alao i président ho ampiasainy vahoaka malagasy a ho ataotsika kianjan'ny démocratie za de nara-pitsoara tiako mantsy le kianjan'ny démocratie satria zany no anisany nanokatra an'izany ho ataotsika ny fanokafanao feno vahoaka io fa matoky ho avy eo daholo ny olona re olona miady divorce nareo manahirana anareo fa tongava raha masaza vao eo ny resaka de eo tsika meny de mifananatra araky ny fomba gasy eo zany eny tena fomba gasy misy ray aman-dreny eo de eo ny ankizy de zay ny filaza amin'ny malagasy hoe ataoko amin'ny teny merina tsotra izy hoe tanàna misy olo dehibe igny tsisy zaza miady zay ny tokony ho averintsika eto amin'ny fireneny zay ny filoham-pirenena voaingana no miteny hoe tsy marina ny filazana fa misy didijadiny tsy marina ny filazana fa tsisy demokrasia zany ny filohan'ny ACDD de nilaza tamin'ny fanambarany amin'ny hoe miemotra ny demokrasia eto Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa de mahita indrindrandrindra tamin'ny laharana zay natolotry ny reporter sans frontière président Nandrimseza de hoe aty amin'ny laharana fahafiry amin'ny firenena 20 moa misy a Madagasikara 20 zany hoe niemotra 10 laharana misy a Madagasikara demokrasia daholo zany rehetrarehetra izany de manoloana izany sao de tonga any am'le herim-pamoretana indray le fitondrana zany am'ilay hoe idina indray nikandra zavatra efa nisy ahoana moa fa eo mahitsika tsy afaka hoe matahotra azy ianao an'izao de zay ny hoe nandeha teny amin'ny sininy de azony samborona raha nitoriny seny hoe manakorotana fifidiana manakorotana fivorina azo atao daholo ege zany na tsisy ina eo vao mahita azy rehefa any amin'ny fitsarana hoe nanakorotana sady tsy anakorotana azo atao daholo zany fa de isaorana ny seny fa nandeha tapahendrena le izy ariveriko fa zareo koa mety efa matsapa ihany hoe teritery ty lalany ty fa aizany mankany amin'ny demokrasia zay ny mahatonga atsika itsika koa tsy maintsy mitady ny andanantsika mankany amin'ny demokrasia ka zay ny mahatonga hoe ataovy nikianjany demokrasia raha tay ho avy eo izy adevitra amin'izany ina moa ny olana sokafatsika miara-manonja fi adevitra aminay fa zay mbola nanakana anao tsiditra tsy mandeha tsika eny amin'ny kanaly any amin'ny kanaly sady zany izy daholo azo dinihina daholo zany ahoana ny misy an'izany andao tsika ndeha eny amin'ny kianjan'ny demokrasia fanazava maromaro ny député maheriheritsetra ao aminy eo amin'ny resaka vava no tenena misy adevitra alao azava ny resaka sy eo indray le io ndray alava i de tonga de manao resaka jilambody de totondony de vavony za efa firtonty ve de nazo tombony tam'izay misy président Nandrimseza amin'ny fampiasana n'le hoe kianja satria tao anatin'ny ady mamay be tamin'ny 7 no tafiditra voalohany tao ianao taorianany reny tena hoe tsy samyvoaka ny olona natahotra tany amin'ny sehatra rehetrarehetra tany efa tany Afrika Atsimo fa ianao no niditra voalohany nitarika an'le vahoaka hoe zay tokoa ny endriky ny demokrasia masamijoro de masamyteny hatramin'ny rovina zany ny andrasana ny hevitra ny fanjakana rehefa tena iziriziry amin'ny heviny izy ka ampiasan'le kianja ny tsy miandry an'izany tsika namana faniry rehefa manaiky ny tompon'ny tany zay tany privé misy titre misy borne hoe ty de azonao ampiasaina fa de ao nareo miadevitra de tonga zay miadevitra efa aveo ndray tsika miresaka hoe mihoatra ny 80 décibel zany ka manelingelina ny etsy apita tenao zany ko manelingelina ny fiandranam-pireneny zany resaka eo mahita azy zay aloha tsy mahita an'izany ny adevitra no ataoko inona ny olana tongavo ary izy amono namorona ny kianjan'ny demokrasia noho ny misy kianjan'ny demokrasia omena no andeha ilazan'izany izy ngamba ny président Andry Rajoelina de zay vao tena vita raha misy manao an'izany eo azafaty président ianao ingeny namorona an'izany hoe asiana kianjan'ny demokrasia tsy maninona vao mpitondrina ao Ambohijatovo alao ny herino ataonay kina ny olana izy mihitsy ny tongony ho avy miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana io manokatra ny fankalazana ny andro voalohany ny kianjan'ny demokrasia tena izy zay isy eto Antananarivo kina olana amin'izany tsy zay mpanohatra fa tsy manana olana amin'izany zay ny dedavitsika ndao any amin'ny demokrasia zay ny demokrasia zay zao mahita any Frantsa misy miady misy olona voatifitra milifa fanompa ny filoham-pirenena sy lehibe amin'ny mpanohitra kina ny olana
zay mila adevitra ny vahoaka, mila miteny izany lalina matsara amin'ny firenena, zay ny tokony ataotsika. Miditra amin'izany tsika de makany tsika miandry fotsiny zay aty amin'ny fanoherana ny RMDM zany, ny panorama am'izany, ireo vondriny atoko maro zay efa metonga koa miaraka am'ireo hoe ahoana rehefa men'ny tompony toerana de ho karakaraitsika ny fanaovana azy, ho tsara le toerana, ho karakaraitsika satria mila soanao zany, mila inona, ho karakaraitsika roviny zany raha notokanana de avontsika amin'ny hevitra sy ny ady hevitra sy ny atsikana ihany koa satria kianjan'ny demokrasia tsy atao zavatra mahatezitra. Ny fanioan-kevitra nataonao voatselakorony zay tamin'ny fiaonanareo tamin'ny fiaonan'ny panorama sy ny RMDM tamin'ny filoha Marc Ravalomanana, de nisy fanioan-kevitra nataonao tamin'izay ny hoe ilaina ny firaisan-kina amin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao. Tsara angamba ny tola fanamarinina amin'izay satria le mpanohatra koa tsy ny mpanohatra eto Andrenivohitra eny eto Antananarivo fa misy manaraka antsika manerina ny faritany Andriamatoa Andrimisesa, misy mpanohatra ihany koa any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any ka tsara anaovana précision tsara amin'ilay fanioan-kevitra ao zay amin'ilay firaisan-kina mpanohatra satria raha piasa ny kianjan'ny demokrasia mazava ho azy zany akoatra mahampanohatra zay tompon'ny hevitra de hoe misy vahoaka maro be ihany koa ao ohatran'izao mahazo any Mahajango zao tena irohatra tsy anaiky ny vahoaka amin'ny zavatra mahazo io satria efa raisina ohatran'ny patrimoine lehibe misy arabe tsy maratra le arabe amin'io tsy hoe misy tombatombaka araka ny fomba fiteny any Antsinanana zany, tsy hoe misy trépidation na ina fa arabe tsara tare fa de alaina fotsiny tsotra zao ohatra ny amin'ny lakoron'ny lycée de anaovana ny lésiminazy président. Zay le demokrasia de teny fampiarana foana tsy maintsy hitondrantsika azy, zany rehetra zany de lesika ao amin'ny teny fampiarana daholo no mahatonga zany. Eto amintsika misy olona raha ny fitondrana aloha de le hoe didijadony aiky midiny hitanao ny vokany zao mahazo ny firenentsika. Za zao tonga eto isao avy amin'ny teny satria na de efa niteny ary nareo teo tsika ny resaka délestage fa teny mahazo teny aminay zao nanomboka tamin'ny 10 maraina amin'ny 7 sasany vao miverina ny jiro. Ahoana ny andanan'ny ankizy mianatra amin'izany, zany be tseritseretinareo ny ary ny rano tsy mandeha azafady rano tsy mandeha rehefa tapaka ny jiro satria ny rano miakatra any amin'le siny bendrano atosiky ny motera mandeha amin'ny herinaratra zay de maty daholo. Tiako tenenina amin'izany hoe tena mbola eo mihitsy le tsy fahatombanany ny zavatra eto amin'ny firenena, sady efa nilaza gouvernemanta tsy mahavita azy io. Prime ministre mbola eo ny soloana daholo ny ministre ka rehefa ny soloana ny telo président ministre mbola tsy mahavita azy sao de mba tsy le ministre ihany fotsiny kosarany tsy mahavita azy. Manahirana miteny an'izany fa ny zava-misy resaka kajy tsotsotra zany hoe tisty zany de soloky ty de ny tisty indray de ny soloky ty de tisty indray de ny soloky ty de sao de tokony ty amin'izay ny soloana fa tsy ty fotsiny zay le izy zay de mazava zany satria hitantsika amin'izao fotoana zao mbola tsy misy manjary ny fiainam-bahoaka, tsy manjary ny sosialim-bahoaka, zay no mahatonga anay miditra hoe alao hoe dina hevitra mihitsy izy io de eo ny olona mitabataba angamba mety ho tonga saina le mpitondra hoe inona no atao ka de manamafy an'izay fiatsony zay ko azahoko mamarana an'le adevitra zao io zay ny tena zava-dehibe ame ho an'ny vahoaka na filoha Ravalomanana io kianja Macron io ho ataony vahoaka kianjan'ny demokrasia azahoana miady hevitra sy maneho hevitra sy mifankaty satria ilaina koa zany fa tsy olona voatery hitovy hevitra foana ny resaka eo de raisina tanandoha daholo izy olona mieritreritra fa manana briky hoentina ho an'ny firenena na ho an'ny sosialim-bahoaka na ho an'ny fiainana amin'ny ankapobeny rehetra eto amin'ny firenentsika. De zay ny antsoina amin'ny firaisan-kina amin'ny mpanohatra. Tokony mpanohatra rehetra ny rehefa misy asa atao no miaraka magaga nge ndraindray misy diso fahavalo ry zala. Eny ataoko hoe aza ialaindre miseza ny jerena fa inona moa no vitako reo zany anahirana anao sy ampandohanao isaky ny 2 minitra hoe andao aloha hiaraka atambaro ny hery andao miaraka mifampidinika ary mamenatra le satria zao ianao mikikika hoe tsy fikionandoha hoe andao eona amin'ny any amin'ny fitondrana jerena ny vahoana amin'ny firenena nefa na atao mifanoherana ary mety tsy hitovy marina koa ny hevitra zany faniry manahirana ary misy manao fananina mihitsy tsy hitoviany hevitra sao de tsy tokony aty amin'ny mpanohitra izy ivadika ary amin'ny ilany ary zany eny mena tsodrano zay manao an'izany fa tsy misy olana mihitsy resaka politika ny ataontsika
zay asoan'ny vahoaka no lalana leka rehefa tsy zay ianao de miala tsiny fa alao tsy miaraka dikan'izany ny firaisankina no hery zay mitambatra vatozony gasy zay misaraka vasika ary ny azo ray tompoko tsy mba ala zay nitondrantsika azy dia ozaka hoe manao antsoavitsika am'izay firaisankina zay ao anatin'ny fanaovana ny kianjany demokrasia io ao ny ilaina ny firaisankinantsika mba ho hitany any amin'ny fitondrana fa tsy resaka onjonjon'olona rery tiana fitiavatena na resaka edivana aminy fa tena isin'ny kianjany demokrasia zay tena kianjany demokrasia ary mba mangataka anao filora valimanany raha anao an'izany ihany ianao aza hovaina ho fompiana tsondry le izy rehefa avy eo zay mba angatahako fa tsy tiako manjony fa aza eo rehefa alohantsika makeny amin'ny kopeniana makany matasoa rehefa te anjony fa alao mba izy tena sehatra azahoan'ny olona miady hevitra satria ny olona ny vahoaka tsotra nge tsy de afaka miady hevitra ianaingy miseza makaty miara-manonjy na ao amin'ny télévision TV mave moa rehefa tena nodidoa hoe raisinareo andray any izy fa hitako zany hoe tery de tery ny ady hevitra sy mifanankalozakevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao raha ohatra ndray andro any ka ny mpanohitra amin'izao fotoana zao tony amin'ny fitondrany anisan'ny lalàna tsy maintsy atao voalohany ny fanomezana malagasy ny mafahalalahana eo amin'ny lafin'ny ady hevitra zany faniriko anao gazetinareo so tongonareo de manana radio tsoalatsoala de hoe tsy mahazo mitratonareo zao tsika de efa miteny sokafatsika tsy mialonjafy mba afaka hiady hevitra amin'izay malagasy mifanakalo hevitra sy miara-manonja mandeha makany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Eny ary feno de feno ny fanazava-kevitra nentin'ny filoha lefitra nasionaly ny RMDM Andriamatoa Alain Ndremiseza sady filoha nasionaly ny antokony MCDM teo makasika indrindra amin'ny resaka demokrasia tena izy ary fangatahana miangavy ny filoha Marc Ravalomanina mba hanome zany ny macro-béorika ho kianjany demokrasia iresana tena zay demokrasia zay mba ahafahany rehetra maneho hevitra na inona sehatra misy azy na sosialy na toe-karena na ara-politika dia mba ahafahana mitondra an'izay faneho-kevitra izay farany de farany ty président Alain Ndremiseza alohan'ny amarana antsika azy raha ny vaovao fantatra zany de hoe manao tsy omby aloha mihitsy ny antoko politika zany zao zay sy ny vondron'olona sivily ny fikambanana moa zany zay mamaly ny fanoherana amin'izao fotoana zao ary anisany efa maneho hevitra etsero dika ve zany fa betsaka ny eno ny RMDM taorina zay ady hevitra efa telo taona sa roa taona mahery nitsangana ny RMDM zay be de be ny mieno ary tsika nge mazava ho azy na inona tenena na tsinona ny RMDM voalohany laza ho mpanohitra teto Madagasikara hatramin'ny isiny io fitondrana io zany tsy azo lavony zany ny RMDM ny RMDM manao fanambarana iarahana atao amin'ny Carleton hoe zay de mpanohitra ary mitady ny fanorenany fotony eto amin'ny firenena azahoana manao ny manamboatra ny fiainam-bahoaka ny RMDM mahita amin'izao fotoana zao hoe mety tsy fanorenany fotony ty nge mety andehany amin'ny République fadimy mihitsy raha zao ny paoziny satria ny lalam-panorenana misy lesoka na lam-pifidianana misy lesoka fanoherana misy lesoka ny fahazahoan'ny olona miteny misy lesoka ny fanagadragadrana mitsisy dikany zany taolo olana taolo sao de any amin'le lalam-panorenana mihitsy ny tokony asiny efa mandinika an'izany tsika fa tsika tsy mainka amin'izany fa resaka politika zany mila mifanehitra aloha de hiteo inona zava-mitranga zay zany no anao tsy mamaika fotsiny zay de tsy miala amity ary hitatsika eo ny zavatra mitranga zay ny dikan'izany tsy mangataka mihitsy hoe ataovy ny fiaraha-mitatana za manoka de atsangany ny gouvernemanta ny fanarena pirenena gouvernemanta ny fanavotam-pirenena satria nisy Covid atsika tamin'ireny vita ny Covid de hitako mandeha tsy niteny tsony zany tsy milaza ny atsara ny raharam-pirenena fa za mahita tsy ilaina tsony zany raha ohatran'izao amin'izao fotoana zao tonga ny crise en Ukraine io mahatsapa fa tokony isy fampidinihana ahoana ny anaovana amin'ny firenena so rehefa tsisy hohanina eto voagaga efa tsisy ny solika vitaka io anga satria misy ka tsisy ange ny lafarinina fa saovasaoka miakatra ka zao nge menake zany rehetrarehetra zany de mety avy any amin'ny firenena zay manana olana koa zany ny zava-misy tokony efa ely io fitondra raha zany prime ministre teo efa ela be amin'ny ampiantsony olona rehetra ahoany ty fa sao de zao mitranga satria ny mitondrany de ny fitsonjovana ny lavitra gouverner c'est prévoir ao zao vazaha
zay ngambany amaranantsika tia moa fa akaiky ny 26 juin de mety fantatra indray hoe aloha samy mangina kely indray aloha aeritreretra efa vita am'izay ny kianjan'ny demokrasia de alohan'ny 26 de rehefa vita am'izay ny 26 de eny amin'ny kianjan'ny demokrasia tsika mikorana sy miady-hevitra zay fa za mahita tsetsatsetsaktaritra kely alohan'ny alany eto raza mampime namana faniry enao hoe tsy mahatsikarika ohatrany tsy misy tsony le motara gendarme fa nakaiza daholo ny moto any gendarme ve sa nakaiza daholo ny mpitondra moto gendarme zapany amin'ny lalan'ny Thomas iny ohatrany taloha be da be izy amin'iny tsy mahita eto Antananarivo misy escadron zany sa peloton raena gendarme moto fa ohatrany ny polisy foana ny tazako tsy mahita tsony misy ty izy gendarmerie motorisé zany fanontaniana mipetraka iza zany ny lahatry 26 juin tsy solika ve sa misy problema ve sa ny foanana ve ny gendarmerie mitaingina moto zany zay latina na tsy tiana reo anisan'ny cuizan'ny olona mihitsy amin'ny fomba fiasany raha menao mahafantatra an'izany ay le te raha vao misy tsy metimety ny zata ay motara zay raha olona mpandehandeha izy de mahafantatra an'izany hoe raha vao miteny ay le te motara le de fa ratsiratsy fandeha ny kilalao raha solasola pneu zay zany hitako hoe mahagaga tsetratsetra tsy aritra satria mieritreritra an'le 26 juin hoe izy raha reo milahatra manao hitanao le manao mitaingy tele taingevatra de tsy mahita nakaiza ny motara tsetratsetra tsy aritra tsy fantako eo amin'ny gendarmerie raha afaka mamaly an'izany hoe lany solika analy pneu tsy misy fa ohatran'izao de na sovaliko asa ao amin'ny sakafo eo amin'ny 26 afaka makeny amin'ny kianjan'ny demokrasia zareo manazava zany amin'ny vahoaka malagasy zao ny na mototsika re olona hoe inona no azo atao rehefa tonga ny fotoanan'izany saotrany vahoaka rehetra ny ainatsika misaotra ny faniry indrindraindrindra moa satria ianao no manohitra an'izy de tandremo faniry amin'ny fotoana afitatongavany sao de hoe tsy mahazo miakatra ty nareo na tapahana amin'ny kanaly saty nareo na sambosamborinay nareo rehefa ohatra ka fadio zany fa tsy zany lalan'ny demokrasia eny ary de zay ny tena fisaorana bevata ho an'Andriamatoa Alain Miseza zany tam'izay faneho-kevitra nataony tena bevata mihitsy tena lehibe mihitsy satria miresaka demokrasia tsika zany de zay demokrasia resahany zay de ny hoe eo zany le fahafahany rehetra maneho hevitra ary maneho hevitra anatina toerana zay lehibe ary toerana zay ahafahany rehetrarehetra na aiza izy na vondrony inona izy na antoko inona izy na sehatra inona misy azy dia izy no maneho hevitra mandray anjara ny vatana ao anatin'izany ady-hevitra sy marary azy zany amin'ny alalany hoe fananana kianjan'ny demokrasia koa satria moa ny foanany fanjakana le kianjan'ny demokrasia de sosokevitra ny entin'Andriamatoa Alain Miseza any amin'ny Filoha Marc Ravalomanana hoe ataovy kianjan'ny demokrasia ny magro be oririka mba ahafahany rehetra mitondra an'izay faneho-kevitra zay lehibe de lehibe zany fa eo ihany koa no mamarana ny fandarantsika tam'izao maraina izao ary tonga tamin'ity atoandro ity de mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika jiaby ary dia mirary soa ihany koa ho antsika rehetra na iza na toerana misy antsika de matanjaka ary aza mety ho reraka ny fiainana na mety ho kivy fa mijoroatra any miatrika izao fitsapana sy ady sarotra lalova ny firenena izao makasitraka indrindra tompoko lahy makatelona tompoko vavy